Noi tamin'izay toerana mahasoso anay. Tompo hanao fampianaranao zay izay nampianaranao taminao tany tany, ndrety izay mpanomponao hampianatra an'izany. Mangataka aminao kosa Jesosy malala nentinao hiarasa aminay. Ao koa nefa ny devoly raha voly ny zanak'Andriamanitra dia kosa tana. Ianao nefa maina fahafananay tery ny devoly dia handositra anareo. Ska anateraka izany zay, amasiny ny tanay, masiny ny vavanay, amasiny ny lenanay, ary masiny koa Jesosy rehetra ataonay mba voninahitra ao dia avianao hiarasa aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy ty velava dia alefa ny devoly mpanakarotana, devoly fandavana, alefa ny atsoranay, torany asa devoly asama, devoly fampiakerena rena, devoly tsofatika rena, devoly fanamit, devoly salibona, devoly fanamit satoka bloka, dia alefa ny avatsy andoro, may tsaraka izay, ny asa devoly satana, alefa ny avatsy andoro zany, amin'ny anaran'ny ty velava devoly rehetra, satana rehetra matra devoly rehetra, alefa ny avatsy devoly rehetra mpanakorotana, mpandava rehetra tsofatika rena, alefa tsanakely tsandoro, may ny asa devoly. Sotra tompo, sotra. Zay raha devoly rano teo fatonana rano raha tsy mpandeha manaksy zany. Sotra dia mangataka aminao ary zay amasiny zay rehetra ataonay eto mba voninahitra. Dia midiny anao tompo hiaraka aminay eto. Fa ianao miteny anazy angorona teo anarako teo fony. Sotra tompo. Dia ankalazanay ny anaranao tompo. Sotra Jesosy malala. Sotra. Dia rainay ianao menay voninahitra ianao. Voninahitra ny Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehova tompo maro enty voninahiny tany rehetra. Amen. Ho amintsika ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Vakintsika fahanolozana Fampiharana Salamo 7:100. Salamo 7:100. Salamo 7:100. Andininy roa andro dia vakintsika dia ataontsika nira 7:100 ny andininy voalohany sy fahatelo ihany rehefa vakintsika izany. Salamo 7:100. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe midera Jehova ary finerena rehetra, midera zy olona rehetra, fa lehibe ny famindrony amintsika ary mandrakizay famarinan'ny Jehova. Alleluia. Amen. Ira 7:100 ny andininy voalohany sy fahatelo ihany dia hivavaka isika. Anarana
amin'izao andro sora sy fotoan'izany sotra tompo fantatray tompo fa manatrika naety foana ianao araka ny abehinina foanao teninao mandrakariva na iza angonana telo amin'ny anarako dia eo avoana tompo etondray ianao eo tamin'izao toerinao maso zao nentinao ampianaranao mpanomponao ampahirezinao mpanomponao ary menao azy reriko eto amin'izao toerinao maso zao fantatray fa miara-miasa aminay etiko ianao aminay mpanomponao zay anatanteraka aryzany araka ny teninao mandrakare zay mino any asa tokony ataonyko ary ianao asa lehibe anao izany ary izy tompo tao ianao zay nampianatra tao amin'ny tempolo jesosy eo tao ianao zay nitory taoko ianao nasitrana taoko ianao nanafaka andrehetra zay nanatinao tamin'izany ory tamin'izany dia atao fitaovana zay mpanomponao anatanteraka an'izany rehetrany ka manatrika anay etonao tompo ataonay ahoana tsy misaotra anao ahoana tsy ataonay ahoana tsy fiterananao tahaka ny kerabima serafima zay any an-danitra sy ny olo-masina zay efa any an-danitra any miaraka aminao fa raisy fa vokatry ny fonay manao hoe masina 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 Jehova tompo maro ety voninahitany rehetra amen petrakintsika dia misaotra an'Andriamanitra indray tsika tafahoana tamin'izao maharivo zao ny fampianarana androany dia toy izany le fampianarana an'le a distance sy ny ozina ny efa nazavaiko tsara tamin'io hoe no ozina a misy lafiny roa misy izy ozina avy amin'Andriamanitra misy kosa izy amintsika olombelona rehefa antsika olombelona izany rehefa avy amin'ny olombelona na inona dia avy amin'ny olombelona izay na ianao manozona ny tenanao dia avy aminao zay fa olombelona ianao na avy amin'ny razambe anao zay dia iny zay olombelona izay na nataon'ny razambe anao dia olombelona izay fa ny an'Andriamanitra dia avy amin'Andriamanitra averiko fotoana fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra nanozona izy ao toy izy antsika androany natao hoe inona manina fampiaran'Andriamanitra inona mahasamy hafa ny an'Andriamanitra sy ny olombelona averiko eto ny an'Andriamanitra dia zao tonga dia mivatana foana izy efa manozona anao ohatra zao Jesosy Kristy nahita le aviavy tsy namokatra dia inona ny teneny hoe aza misy inona amin'izy izy misy voa amin'ny itsony zay nambaraka tamin'ny a distance dia tsy voatery eo olombelona fa na fambolena io na fiompiana na inona azo atao a distance daholo Jesosy iny nanozona le aviavy iny tsy miteny fa tonga dia nozona Jesosy a distance nanozona tamin'izany zany hoe ny a distance tamin'Andriamanitra raha dia misy ozona koa fa tsy voatery hoe fitahina foana araka ny teny Zoma hoe tsy ny soa ihany ny azo amin'ny tompo izy fa ina koa ratsy koa dia ny fampianarana androany dia mikiasika an'izany hoe ino zany ozona zany amin'izao fotoana inona ny zavatra miseho amin'ny a distance ny ozona dia vakintsika amin'ny Genesis toko faharoa dia jereo tsara keto Andriamanitra tsy tonga dia manozona zany afatariko anao zany fa mahatonga an'Andriamanitra manozona dia tsika maninona manota sy manateraka ny didiny vaky tsara amin'ny Genesis toko faharoa raha nanozona ny lemena rano izy sy Adama sy Eva izy dia efa nampitandrina ny Adama Andriamanitra inona teneniny tamin'ny Adama vakeo amin'ny ten'Andriamanitra eo azy inona ninona ozy ny azo ao voan'ny tsa nananatra Andriamanitra ohatra zay tsika mananatra Andriamanitra vao manozona anao izy zay ny an'Andriamanitra fa ny antsika olombelona kitana mihitsy mivavy tsika ray aman-dreny raha maditra ny zanaka vavy na manao tsy ataony zanaka ty izy mety araha mahino izy ahita ny olombelona zany rehefa voadona ianao na hozonona ianao le tsy vaniny ty le tsy mainininy ty le donony ty fa ny an'Andriamanitra kosa dia maninona mampitandrina anao izy mananatra anao dia lasa ozona anao iny rehefa avy eo efa tenen'ny soratra masina ianao asa manao an'izao zanak'Israely mbo nanao fisampy any zanak'Israely naninona izy ombela inona nataony volamena indray sapiny dia nanozona n'iny Andriamanitra dia niny fitahina zanak'Israely tsy nahita fitahina tsy nahita fanozon'Andriamanitra izy ohatran'izay koa le mena rana ohatran'izay koa Adama ny an'Andriamanitra zany mampatsiahanao foana izy mananatra anao foana izy teny aminao foana izy zay voampiariny aminao amin'izay zay ny an'Andriamanitra fa ny olombelona mahita fiatsika izy na mahita fiatsika eo elahy dia toka lahy satria za misotro toka dia teneny an'izao fa izy tsy nananatra hoe aza misotro toka ty ohatr'izay zany teny fomba fiteniko zay fa safady avy eo le hoe zany le ray na le ray aman-dreny teny elahy dia toka lahy dia manino izy ho fatin'ino io izy ho fatiny toka eo anao
zay nosina avy amin'Andriamanitra sy ny olo zao tontolo zao. Azavaiko tsara, ny an'Andriamanitra aloha mananatra anao izy. Raha nananatra ny Damaseva izy azy nananao n'inona izy? Azo am'saha. Fa ino afantaranao tsara sy ny ratsy. Dia nanao nefa ny Adama voareo korinina mena rana. Iza ny nanota voalohany, iza vozona voalohany? Mena rana. Raha nanoson'Andriamanitra dia ny mena rana nozono voalohany. Tanteraka teny io sa tsy tanteraka teny eo? Tanteraka teny eo. Zay mahasama nosolombelona sy ny Andriamanitra. Vakio fa anazava moa ray mandeha tanina rehefa avy eo. Azavaiko fotsiny izay. Inona ny adisy tamin'izany? Adistance ny tenen'Andriamanitra hoe tsy ibonao n'inona ozy? Andadisanao. Ny vovoka no hoaninao. Dia niasa tamin'ny menarana izany. Raha nanosony Jesosy amin'ilay aviavy à distance hoe aza misy voa amin'io tsoa fa tsy nametra tamina teo Jesosy navavaka amin'io. Fa noson'ny Jesosy io à distance. Dia niantry izay. Ohatran'izay koa Andriamanitra noson'andreo zanak'Israely. Aza vahy tsara zany amin'ny anina. Eo ianao rehefa tsatoka ny tsatoka sy ny blocage, aza maika tapahana ozona aloha fa adedio tsara. Inona ny tsatoka fa tsatoka ny avazony roa. Ohatra hoe za zao trosa foana voazony trosa misy trosa foana. Inona ny tsatoka anao tsisy fidiram-bola mihitsy ianao. Maninona koa mahantra. Rehefa tratra ny tsatoka ianao na blocage tsy mety asa eo anao mandika tena misy ozo zay. Fa tsy tonga dia maika tapahana ozy ianao. Mety avamiko ve? Mety avy amin'ny razam-beko ve zany? Mety tenin'Andriamanitra koa ve tsy nakatavy tany? Ny olona nga mahitanao ampiasanao hoe mangalatra ianao hitanao resursisy rehefa nakavasa amin'ny teny fanjakana ianao 10% aloha mena an'le ragatsy mena an'letsy iny ianao zay tsy mandeha famarina dia avy eo anao bloqué tsy vovoaka ny volanao nefa ny trosan'olona ananao manao forosiera ny karana dia avy eo hoe manana ny karana trosa ray aman-dreny fa naniny ianao ananao fournisera dia tsy tafavoaka le izy zao mbola tsy azo foana vola nefa zavatra nataonao tao nanino namena le 10% aloha ianao azonao lefra ianao sy Andriamanitra mahita an'iny fa za tsy mahita an'iny nan'olombelona. Satria ianao ny tenen'Andriamanitra aza mangalatra, aza manao ino izy? Risorisona kolokolo. Din'Andriamanitra zay manasazy anao. Zay navery tany hoe misy avy amin'Andriamanitra. Misy tsy hitan'ny olona misy nataonao. Misy hitan'ny olona misy nataon'ny razambe anao hitanao zany. Misy koa nataonao hitanao zany. Fa ny Andriamanitra mampitandra anao aza mangalatra, aza manao zao manao zao, tanteranao dina lizy, mipoka lizy dina ianao fonseriozina amin'izay. Dia avy amin'iza lizy. Dia manatony ianao mpanompon'Andriamanitra matorika. Mazava antsika tsara ny zavatra tiako ambara. Azavaiko tsara mihitsy aminao fa Andriamanitra manosona anao izy fa ny mananatra anao aloha zay mahasamihafa sy ny olombelona. Mananatra anao izy aloha tahaka nataony tamin'ny Damaseva. Azy nanany io azo avoany sa io. Voanina ny Damaseva dia n'inona? Nosonon'Andriamanitra izy. Zay noson'olombelona voalohany. Fa ny olombelona raha manosona. Rehefa hitady tsy mianatra ireo tondrombelona osa tsy maninina rehefa ratsy ny notinao. Ny olombelona zany rehefa misy le zavatra vao manino, eo vao manosona izy. Eo le ohatra ny razambe le mpanompo sampirely tsy mahazo mihina kisotsika nisy ohatra zao tsy mahazo maninona koa moa le raisina ny vary dia le nisy fambanirany zareo araby reny le rehefa mihinam-bary dia maninona? Samitsana tsy haiko filazany reny azy nareo satria nisy tany aloha tany mety nisy ninavaro ninambaro le olona dia nisy fanjaitra teo aminy dia nian'le fanjaitra dia maty tamin'io dia aza rehefa mihinam-bary nareo aza raisina amin'ina tsony sotro fa misy aminy rehefa le izy resaka hoe olona karay nisy tamin'izareo nisy fanjaitra ny hoany le vary dia nosonony le tarany ary zay ny olombelona rehefa mitangana izy vao manosona ny olombelona fa ny olombelona matetika tsy mba mananatra aloha fa rehefa mipoka aminao le zavatra tsy efa teneniko zay tsika maika mihitsy tsy efa niteneniko ianao zay tsika olombelona dia hosonao aiza moa anao ny tafita aiza anao fa ny an'Andriamanitra kosa mbola mananatra izy mbola miteny anao izy fa rehefa tsy mipasy aminao iny dia ho avy amin'izay nitsatoka sy miblocage dia eo anao mahatsapa hoe zay le ozona avy amin'andriamanitra zay nataoko hoe samy hafa mihitsy ny ozona avy amin'Andriamanitra sy ny olombelona fa Andriamanitra dia mananatra foana Andriamanitra dia mampianatra anao foana tokony lalaka soranao mazava mitsia angamy zay toan'izay rehetra zay mifanisana androany tsatovy tsapanao zany eo amin'ny fiainanao tsika ray aman-dreny tsika reny zany tokony hianatra aloha natao amin'ny voalohany araka ny teny soratra masina hoe zaro amin'ny lalana sy tokony alehany zaza fanahitra ary izy manino izy tsy ala amin'iny Andriamanitra inge mananatra antsika foana Andriamanitra inge manasoa antsika foana fa raha mandinika baiboly ianao ny voalohany any Andriamanitra dia nanatsara mihitsy dia natsapany ny olona rehetra fantatra Andriamanitra fa ino izy tsara izany raha nanorena antsika olombelona tsara dolo ny aina antsika tao tany tsy ohatran'izao tsika raha ny fikasan'Andriamanitra
fa mifahotantsika ny helokontsika tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra voalohany indrindra nahatonga antsika nisy ozona. Zay le izy. Tsara daholo nataon'Andriamanitra nanoreny tetatany. Fa noho nataontsika, noho nanaikeny antsika an'ilay menarana, dia lasa voizina tsika. Eny aritra amin'ny soratra masy ray aman-dreny mitandritra fampianarana fa andao anareo vetivety fa be olona be mandeha. Ia, fa ilay miarabantsika rehetra aloha tafahoana somatsara eto androany indray. Ny andro androany moa izany dia mbola natokana ho an'ny groupe à distance miaraka amin'ny ray aman-dreny pasteur José Alain. Mety gaga nareo to tsy izy akory ny eo, mbola ho avy eo izy rehefa avy eo fa aza mitomany. Misy mitady tomany mihitsy ine rehefa tsy mahita an'ilay zavatra iriny tsato izany. Rehefa tsy mahazo an'ilay zavatra angatahany sy iriny dia tsy dia mitomany ohatra ny zazakely. Zaho ato vidy amin'ny bonbon, mahazo izy sa tsy mahazo, rehefa tsy mahazo izy dia inona nataony? Tsy manaiky mihitsy izy. Rehefa tonga mitondra azy eny an-tsena eny ianao, tondrony daholo io zavatra rehetrarehetra iriny io, dia rehefa tsy mahazo izy dia mitomany. Fa aza manao an'izay aloha ny androany, fa ny androany dia natokana ho an'izay fampidirana nentin'ny ray aman-drenim-bola tamintsika teo izay ny hoe ny ozona sy ny fomba azo lazaina hoe ny andohan'ny ozona izany ny zavatra niresa amin'ny teo, satria tany am-boalohany mihitsiny ny zanak'olombelona dia efa voaozina, ary hatramin'ny biby aza voaozina, satria ratsy fanahy ny biby izay namitaka ny raha olombelona. Sady zay zavany misy teo. Rehefa rahantsika vakitsika tokoa ny Genesis 2:4 io dia manamarina an'izany hoe tsy nametraka zavatra ratsy ho antsika Andriamanitra, fa tena zavatra tsara araka izay faniriany sy fikasany ho an'ny olombelona. Fa inona ny zava-misy rehefa nandeha teo ny fiainan'ny zanak'olombelona dia nanohitra ny fitsipika sy ny fepetra napetraka Andriamanitra amin'izay izy. Noho izany isika izao mbola hiaran'izany oziny izany dia mety mbola misy fepetra sy fitsipika ihany koa tsy na rahantsika tao anatin'izao fiainantsika izao. Efa samy mpandray fanasany tompo daholo tsisy mamaly. Inona ny zavatra nianarana tany amin'ny mpandray fanasany tompo? Nampianarina tany izany atao hoe dity folo. Samy mahay an'izay tsenjery sa tsy mahay? Misy mahay dia misy tsy mahay. Misy mitranga fotsiny eny amin'ny fiainany eny hoe aza mangalatra ho dia tsy mangalatra tokoa. Sasany na nitenenina aza hoe aza mangalatra dia mbola mangalatra ihany. Miaraba ray aman-dreny. Dia izay zavatra mahazo atsika izao. Ary maninona moa tsika izao izany? Izao tsika izao dia hiaran'ny ozona sy ny vesatry ny fahotana isika amin'izao andro iainantsika izao. Dia izay zavatra izay no ampahatsivina antsika izany manomboka izao ampianarina antsika ny hoe ny ozona dia tsy voandroany na voamaly fa efa adray ny sin'ny olombelona teto ambonin'ny tany. Zafady, hatramin'izay nisin'ny zanak'olombelona tetỳ ambonin'ny tany nefa nisy izany ozona izany, ary tsy ozona avy amin'ny olombelona fa ozona avy amin'Andriamanitra. Nanahoana tokoa ireny zavatra nitranga raha ohatra ka tsy nisy ilay ozona? Inona zavatra ao an-tsainareo izao? Raha ohatra ka tsy nisy izany ozona izany hoe ianao dia ny atsembohanao sisa ny hinananao, dia ianao kosa ry menarana dia mandeha amin'ny kibonao fa tsy mandeha tongotra.
inona reny mety zavatra mitranga raha amin'izao tsika androntsika zao no zavatra misy tamin'izany. Mety nafinaritra ve sa mety mahasosotra za mety tsy zaka. Ny ankabeazantsika manko rehefa tonga ny fotoana ohatran'izao tonga ao anatin'ny fahasarotana sy ny olana dia mihazakazaka mihitsy fananinina ary dia eo amin'izay vao soa ihany fa mbola misy aloha izao fotoana ahafahantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra sy mianatra ny tenin'Andriamanitra zao ka mbola ahafantarantsika tokoa inona ny andohana ary anahoana ny hafarana. Ao ve tsika aloha? Dia izao aloha no anaovantsika anazy aloha mba ao ve le hoe tanora fifoazana? Aiza nareo? Ao. Raha ny fahandrenesako azy dia ianareo mihira rehefa fotoana ohatr'izao. Sa hoe aoka aloha? Dia namelana an'izay afatra izay moa za dia ampitaiko izany hoe ataovy ary aloha ny hira aloha mba hanaovy hira aloha zahay hirosoantsika amina zavatra vaovao indray rehefa avy eo satria efa tonga eto koa ny ray aman-dreny hitantana antsika koa ao anatin'izany hoe Zoma fananinana moa fanavaozana sy fampiorenana. Ia. Afaka ve sa hoe oka aloha? Ao ve sa tohizantsika aloha ny resaka? Aloha tohizana aloha ny resaka? Zao eny ary. Raha nandrehitra izay fotoana nanomboantsika an'ity fandaharan'ity dia tsy niresaka afa-tsy izay hoe inona ny ozina fa maninona misy ny ozina. Dia maninona tsika no mibebaka ary maninona tsika mbola tsy vita foana fibebahana mandrak'ity ny androany. Ao ve? Fa satria ny soratra masina no miresaka antsika amin'izany hoe vao miposaka io masoandro io dia inona foana nataon'ny olombelona? Manota foana. Dikan'izany mitsahatra ny fibebahana sa tsy mitsahatra? Tokony hajanona sa tohizana foana zany? Tohizana foana. Dia aza mitsahatra mihitsy hoy soratra masina, aza mitsahatra mivavaka fa ao anaty vavaka ianao no mibebaka ihany koa. Dia manankina ny fiainanao amin'ny tontolo andronao mba tsy hanotanao vaovao indray. Voaisa mihitsy moa izany hanota izany atao anatin'ny soratra masina hoe impito amin'ny pitopolo maninona moa izy teo? 7 puissance 7 ataoko amin'ny teny frantsay fa tsy haiko ilay manonona azy amin'ny teny malagasy. 77 à la puissance 7 firy zany? Misy mahisa ve? Voaisa zany misy tiaray marika mamoaka an'izay fa raha izay isa izay no mivoaka dia vao marina ara-tsoratra masina fa tsy misy manao ny marina na dia ray azy. Ka izay indrindra no hiazakazahantsika ho amin'ny fibebahana sy ny fifonana. Manomboka ho any zany tsika zao dia miresaka an'izay mihitsy hoe io fanapahana ozona io na io vavaka ataontsika io dia tokony tsy ho banga fibebahana. Fa tokony hisy fibebahana foana ao anatin'izay vavaka ataontsika izay. Ny ankabeazantsika izao mampiasa tranolay ao. Atsangano hoe ny tana izay mampiasa tranolay? Vitsivitsy ihany. Anisan'ny toromarika amin'ny ray aman-dreny antsika mantsy izay hoe manaova tranolay. Inona ny ilana ny tranolay? Ny tranolay na dia ao anaty tokantranonao ihany aza
dia toerana anankiray ahafahanao mitokam-bavaka, ahafahanao ihany koa miatoraka manokana amin'i Jesosy, satria ny eloko tsy eloko ny rainao na ny reninao na ny vadinao, fa anao dia anao rery ihany iny. Marina izay a? Tsy handraitam-po aminao ny eloko ao, fa anao dia anao rery ihany. Noho izany ianao ihany no mahafantatra ny nataonao, ianao ihany no mitondra an'izany eo ho anatrehan'i Jesosy amin'izay fibebahana zay. Dia somary resaka kely aho hoe fa maninona moa tsika fampianarana izay azontsika teto, dia ny hoe fa maninona tsika no mifona ho an'ny ota vitan'ny reo razambe na reo ray aman-drenitsika teo aloha, satria tsy nahasoa azy ireny ary tsy nahasoa ny taranany ihany koa. Azonareo ve? Dia izay mahatonga antsika miazakazaka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao amin'ny hoe mivavaka ary mangataka mihitsy famelan-keloka, famindrapoa, fifonana ho an'ny ota vitan'ireo razambe. Ny ota vitany fa tsy izy akory, ny ota vitany, satria mbola mamatotra ny taranany aty aoriana izany fahotana vitany izany. Mazava amintsika ve? Mazava amintsika ve ilay izy? Dia dikan'izay izany tsy mitsahatra mihitsy isika ny miatoraka amin'i Jesosy mangataka famelan-keloka isan'andro isan'andro, ary raha azo atao dia isak'izay mahatsiaro. Raha azo atao dia isak'izay mahatsiaro, satria misy ao anaty zavatra ao anatin'ny fiainantsika eny tsy voatandritsika, tsy voatandritsika. Indraindray misy zavatra mitranga izao lasa ny ihany moa ilay izy, nefa kay tena zava-misy matetika tsika. Rehefa misy mitelefona dia inona ny zavatra ataon'ilay mitelefona anao? Aiza ianao izao? Dia teneno aty am-piangonana. Fa matetika izay no reheny mangataka ilay olona mitelefona anao, fa aiza ianao izao? Za mbola aty ananina, nefa ianao aty am-piangonana. Ao! Dia zavatra tsy voatandrina kely ohatr'izany dia efa mamatotra antsika sahady. Dikan'izay efa mbola tsy afaka, mbola mamatotra antsika foana ilay fanozonana izay andraran'ny tenin'Andriamanitra antsika ny hoe aza mijoro vavolombelona mandainga anameloka. Lainga ny tiana resahana eo fa tsy ilay hoe anao mijoro vavolombelona mandainga fotsiny akory, fa satria so diso hevitra tsika fa matetika voaresahana ihany koa izany hoe mba manao laingalainga masina eo hoe misy ve zany? Tsisy zany lainga masina zany, fa lainga mantsina no misy. Lainga mantsina no misy, ary iny dia mbola tenenin'ireo olon-dehibe tany aloha tany na ireo razambentsika tany aloha tany hoe aleo mifanena amin'ny mpamosavy toy izay. Fa maninona amin'ny mpamosavy? Inona ny asan'ny mpamosavy? Mamono, mamorika, mamosavy. Mpamosavy moa mamosavy. Zay ny ataony izay. Ny mpamosavy tena manohatra mihitsy ny fananan'Andriamanitra ny heriny. Ny mpamosavy tena mandika lalàn'Andriamanitra mihitsy ny hoe mba ny fahamarinana re atao dia aza mamono olona. Marina mihitsy voalazanao teo amin'ny hoe mamono olona izy. Fa ny famonoana olona ny azy eo dia zavatra hafa mihitsy ny amin'ny mampanompo sampy azy, izay no amonoany olona. Be dia be zavatra efa niresahan'ny ray aman-dreny pasteur José Alain tamintsika tato no momba an'io fanompo-tsampy io. Efa nanatovany mihitsy ny ary vidéo projecteur teto tamin'ny tapabolana angambany iny sa tamin'ny rotokom-bolana naseho any teo mihitsiny. Fa rehefa tonga tokoa tsy mahaleo an'Andriamanitra zany izy, tsy haresy an'Andriamanitra zany izy, na inona ho ataony, na inona ho ataony
eny ry havana dia ampitaiko a amin'ray mandreny venisindray a ny fampianarana. Ye fa la miarabantsika aloha amin'ny anaran'i Jesosy fa taratara fa be da be ny asa koa tsy maheno. Fanapahana ozona moa zany ny fampianarantsika eto androany sa tsy zany zay ny teo tsy eny ve fa baiboly koa ray diny tany ambony sotra tompoko fanapahana ozona moa ny resahana teo sa tsy zany ny distance sy ny fanapahana ozona zay na eny radio nareo tamin'ny talata fa fanampianarina izy io tamin'ny talata ary zay nampatonga ny paster Joséanay moa hoe ny sista hoe ho averina amin'ity Zoma Fanavaozana ity le izy satria tena ilaitsika tokoa zany sa tsy ilaina. Tena ilaina ary za manokana aloha dia tena hoe ny olona tapaka ozona zany amiko dia olona tena hoe mahazo fitahiana, mahazo valim-bavaka. Donc antsika jerentsika fotsiny ny baiboly ato amin'ny Deutéronome za tsy maka zavatra lavitra hoe zavatra tsy tiany tsy ho fantatsika fa tena fantatsika nefa ndraindray le manao an'le izy mihitsy ny tsy takatra ny saitsika. Deutéronome 20:20 tsy zay tsy mahafantatra an'io ngamba antsika raha mbola kristianina koa hoe mpamaky baiboly koa hoe Deutéronome 20:20 ny andininy voalohany. Dia io tsara angety amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny manao hoe raha mihaino tsara amin'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidinanao anio dia sandratra Jehovah Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra zao raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Ho tahina ianao aiza ozy? Ary ho tahina ianao aiza? Ho tahina ianao ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiomponao hatreo aloha. Ny olona tapaka ozona zany tokony handray andreo fitahiana reo sa tsy tokony? Zay ny oka ho tsapantsika rehetrarehetra fa io ozona io mantsy mitondra fahantrana, mitondra fijaliana, mitondra aretina. Dia inona zany no mahatonga an'le ozona? Be da be ny zavatra mahatonga ozona ny tsy fihainoana ny tenin'Andriamanitra aloha, tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ndraindray mantsika variana foana any amin'le ozon-drazana fa natao zara roa mihitsy izy io tamin'ny talata. Misy natao hoe ozona avy amin'Andriamanitra, misy natao hoe ozona avy amin'ny razanao, avy amin'olombelona io. Fa ty zany le ozona avy amin'Andriamanitra ty ampifantarantsika fa ny antsika mantsy presque le soratantsika anaty taratasiny ho tapana dia ozona avy amin'inona? Avy amin'ny olombelona daholo ny voasoratra any. Zay daholo ny hitako any amin'le fanapahana ozona any hoe ny razanay dia nijangajanga, ny razanay dia mpisotro toaka. Fa tsisy mihitsy hoe ny dadabe anay dia nanao tsinitsinina an'Andriamanitra, tsy mivavaka, tsy niditra am-piangonana. Fa mazava be mihitsy ato le tenin'Andriamanitra hoe raha mihaino tsara amin'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, na tsy fihainonana io fotsiny ary dia maninona? Matezitra an'Andriamanitra kay. Ianao le tsy nanaja ny andro alahady io anie dia matezitra an'Andriamanitra. Andriamanitra miteny hoe ajao ny andro sabata mba hanamasina anazy. Ianao nefa ny andro alahady mandeha mampiady akoho. Tsy hainao ny dadabe anao tamin'ny andro alahady mandeha misotro toaka. Tsy mba mifono anao tamin'Andriamanitra akory zany, tsy nisoratanao akory zany. Hoe dadabe anay rehefa alahady mandeha misotro toaka. Dadabe anay rehefa alahady miloloha mofo gasy. Ianay zao ohatra zany. Dadabe anay taloha mandeha mandrafitra.
de lasa izy mandeha mandrafitra rehefa tsy vitany le ana hoe enjehana le aza de mandeha mandrafitra tranon'olona any izy bebe anay mivarotra mofo gasy anina io azava tsara mihitsy izy ty fa nampianarin' Jesosy ana alina mihitsy izy ty hoe tena nareo anie de tena diso hevitra loatra le ozona avy amin'ny olombelona foana fa Andriamanitra io rehefa manozona dangereux jereny fotsiny nanozonan'Andriamanitra ny Damaseva satria nanino ny Damaseva tsy nakatony tenin'Andriamanitra hoe azinananareo io voankazo alohan'ny alan'Andriamanitra nandrar'Andriamanitra sa tsy nandrara de nitsovalanany sa tsy nitsovalanany tsovalanany nanozon'Andriamanitra sa tsy nanozona de ianao hoe mieritreritra hoe zavatra nataony razanao sy ny zavatra nataony de tsy ho anozona anao Andriamanitra satria mafy loatra amin'Andriamanitra ny fitiavany antsika tiako azavaina tsara amintsika mihitsy zany androany ry ava malala ao amin'ny tompo ty resaka oziny ty fa dika diso randray le lasa le aranofo be atsika le olombelona foana voatonona fa le razana foana ty tatapianay ohatr'zao ty tatapianay ty fa le Andriamanitra nataontsika tsinotsinona mihitsy tsy voasoratra ao de jereo tsara ery amin'ny andininy fafiry ino hoe andininy fa 5 fa amin'ny anaran'i Jesosy fa raha tsy mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra zay ny didy rehetra sy ny lalàny izay andidiko anao anio de ho tonga aminao sy hahatratranao izao fanozonana izao jereo tsara zany ny olona maninona nitratra le fanozonana ianao mandika lalàna io fotsiny zany de efa mampanina an'Andriamanitra mahatonga oziny io donc zany tsy tokony le ozina le olombelona fotsiny zany no tokony ho soratatsika fa mandinika tsara mihitsy hoe inona aby le lalànao Andriamanitra mety natezitra anao ka natonga ozina taty amiko misy angeny dadabe atsika tsy nampianatra lalàna atsika hoe tokony hiditra katekômena nareo tokony hiditra sekolalady nareo zany hoaka ho fantatsika fa atsika fotsiny no rehefa tonga any de mba hianatra katekômena rehefa 20 taona fa sasany ary fa 30 taona vao mianatra katekômena satria tsy nampanina tsy nampianarin'le dadabe atsika le lalàn'Andriamanitra nefa ny ty mihitsy hoe raha tsy mitale amin'le lalàna etrena tsara io any andiny fa 5 le lalàn'Andriamanitra tsy nampifantarany dadabe atsika hoe tokony hiditra katekômena ne nareo ry zanako malalako hoe matezitra an'Andriamanitra sa tsy matezitra matezitra an'Andriamanitra mahatonga oziny zany ozy io ny baiboly milaza an'izany izay no mahatonga atsika hoe fantapahana ozina ray aman-dreny fa tena salambola olomba ozina ihany hatramin'izao be da be no mitery zany anaty telefona anaty mesazy ihany ary ny sasany ary moa fa indimy mitapahana oziny fa ny eo ihany ny eo zay ny anaovako hoe ataontsika ny detay tsaina tirena mihitsy hoe zao ty le avy amin'olombelona ty le ozina avy amin'Andriamanitra de hitantsika tsara eo le izy hoe ohatr'zao le izy satria tena ny an' Jesosy zany rehefa olona vita fihavanana amin'i Jesosy ny atao hoe olona tapaka ozina mantsy de olona vita fihavanana tafaray tsika malagasy ary miteny hoe raha fa tafaray ny tisy manina karakory ozy zay almazy angazy karakory ny hafaliana le roa faly tsisy oatra zany de ny a de tsotra ihany rehefa tafaray amin'i Jesosy tsy maintsy misy fifalimbe eo jere le zanaka dala misy famononompo tao sa tsisy rehefa tafaray izy mianaka misy fifaliana tsisy oatra zany tao hatramin'ny kapary misoloana tsara hatramin'ny tanana nasiana peratra mila mifahatongava-tsaina antsika Andriamanitra fa tsy hipetraka amin'ny ozona lavy eto tsika raha ny tena marina mantsy amin'ity oziny ity
tena dinidinika lava be mihitsy fa itsika mantsy zao fampianarana farany olona ray ny tapahana ozina dinidinika tena hoe tena dinidinika lava be dia avy eo anao tena mibebaka aloha ohatran'izany zao ijoroako volombelonareo nataona mivady tao nisy an'ity le kiridamma ty moa tany aminay fa tsy haiko tany aminareo na nisy na tsisy ny mpitandrina ny hiraka nanao kiridamma mpiandry sy mipiomana sy ny fiangonana tany aminay mihitsy dia natoko to izy mantsy an Jesosy hoe zay aloha ny atao kiridamma voalohany Jesosy zay vao miditra amin'reto mpiandry sy mpiomana reto dia mifanao kiridamma teo zay mivady inona ny avy aminareo mbola mitazona an'ity avany Ambatomanga ty taranaka andrina dia beda be le tantarainy ty hoe zay marina kay mbola mifady an'le zao le any aminay any mbola manao an'izao le mitazona an'le mandrina izy moa mahay mitantara an'lizy fa tsy tadidiko tsara daholo fa ahoana ho tena zay ozy ohatran'izao dia rehefa inona koa moa izy teo beda be teo dia tonga saina be dia zany be tena mbola tazoma tena mety mbola tazoma dia lasa nakany dia nijerena tokoa le tanàna hoe tena mbola mitazona an'izay fomba zay tsaina tsy mety zany dia tadidio daholo dia herinandro izay sisy tena mitondra mbavaka hoe ampitadidio daholo Jesosy fa hatramin'ny zavatra tsy takatra ny sainy ary natory ny fanahy masina daholo hoe nareo koa mbola ohatr'izao nareo ary na mivavaka aza zay le tenenko anareo mihitsy hoe le tsy fanajana an'Andriamanitra na mivavaka aza fa zarana fotsiny fa le arindrarindra nareo le taranaka andrina dia teo zay sisy vao hoe andao aloha zany tsy pria mihitsy atao amin'ny taratasy mihitsy ny ianao tena amiray maraina eo foana isan'andro fo azon'i Jesosy dia ampitsahivon'i Jesosy dia soratana dia ohatr'izay koa tamin'ny anay bebe anay kay mbola nanao an'izao mbola nitondra anay tany amin'ny fanompoantsampy mbola tadidiko tsara mihitsy anentany tary dia nisy fotoana le nampifadiny henakisoa tamin'izay dia tafihinany henakisoa tany an-tranon'olona dia niteneniko izy dia natahotra be dia natao an'izao fa za miteny anareo fa mafy ny fibebahana tamin'izany tena tsaroko hoe tena mbola tsy nanao an'izany tamin'ny fiainako fa vao vita zay beda be ny olonay tamin'izany fa vao vita zay za mihitsy no tena tamin'ny vato jereo tsara angeo io fa raha vao vita tsika io tsy maintsy porofony Jesosy hoe zany izy rehefa tapaka ny ozina fa na le vadiko ary ny danaka fotsiny hatramin'ny zanakay teo zao nanala CP afaka nanala fanadinana 4e afaka le farany afaka daholy tsisy zanako anankitelo tsisy zareo tsy afaka zany fa tamin'izay mbola nisy an'io ny sasany mbola tsy afaka ny sasany afaka sasany tsy afaka hatramin'izay tadidiko tsara mihitsy za ty nanala CP doublant dia ozy mantsy porofo Jesosy ataovy amin'reto zanako reto mihitsy fa rehefa manala CP reto tsy ho doublant ohatrana natso satria mbola voaozona tamin'izany ka rehefa tapaka ozona tapaka daholo zany sa tsy tapaka daholo zany fa nylatsinainy talata ny CP teny tamin'le zanako ahoana le ty mba tokony haina ny lahy am'rapitso zao nao CP lahy afaka sa tsy afaka fa afaka ary papa fa nyteneniko avy eo tamin'le namako zanako lesy fa afaka honao fa lasana anao CP fa ahoana maly ary izy hoana nytaniko teny ambony moto nentinentiko tamin'ny moto dia ahoana tokony haina ny lahy lesy afaka tsy izy zany ozy le namako tsy izy mihitsy zany ny olona raha vao manao an'izany tsy afaka tena ho delivreko ny ao anatinao fa tsy finonany ianao zany le zanako folo taona lasaka anay ho manam-pinoana noho ianao rahalahy fa andoatsika hanao fanampy fa ao amin'i Jesosy
100% finoana tsy andringara izy navaly an'lehibe le CP na antaniny foana afaka ho izy andao jerentsika atao anaty Facebook de l'école misy azy ditanao tsara ny anarany sao de konao tsy mino be da be miprofo ataony Jesosy amintsika rehefa tapaka ozantsika mba angatao profo ane zany nge azo angatantsika profo amin'Jesosy hoe Jesosy tena tapaka marina ve ny ozona satria ato anatin'ny ty teninao ty fa rehefa olona tapaka ozona de mandray inona mandray fitahina fa nisy nanao an'izany ve tsika sa tsy nisy hoe tapaka ozona de mba nangataka famantarana atsakany hoe tanana rehefa mba nisy nanao an'izany de ahoana nahazo tsara tanareo zao zany nahazo nisy anakiroa mbo hijarova volombelona rahalahy hoe zao le izy mba ho hitan'ny olona hoe zany lefa tsika ke mianatra eto faly miara-banako amin'ny anaran'i Jesosy le fanapahana ozona ty zany famanginy fanamasina le izy araka ny teny pasteur avy nisy teo zany mivanginy fanamasina izy mivady nanao cure-dame tao herinandro raha tapabolana mbola tsy hitany azy ny cure-dame de mifandimby nanao cure-dame tao izy de nahazo fitahina izy mivady any fijoroana vavombelona ny andray talohan'zako mbola tsy mpiandry zany hoe mbola mpiomana tam'zany de antson'Andriamanitra ny anahako de teo de efa nanomboka naivavaka be misy ny azany de misy fanamasina foana any amin'ny 2 amby 20 eo foana manako tabanahako de le fahotana rehetrarehetra le mahazo anahako le fahotana rehetrarehetra ny atra tamiko zany le nataoko tena nampatsahivon'i Jesosy ana daholo zany rehetrarehetra zany de mibebaka teo sady latsaka ny ranomasoko de rehefa vitsy zay de za mantsy be fanirina be ny amin'ny fianarana ny amin'ny asa fivelomana ohatran'izany de rehefa vitsy zay de manomboka miseho tsikelikely le izy ary amin'izao fotoana teniko zao efa ela zany no nanao le cure-dame any an-trano reny de amin'izao fotoana zao manomboka mivatsy kelikely le intizy ty de efa misy vahaolana tsikelikely miseho tsikelikely fa somary elaela kely any le izy mahatonga le izy elaela mbola misy fahotana mbola tsy vitanao fibebana atao anatin'le izy de sanandro araka ny tenin'ny pasteur teo impito manotsika ao anatin'ny ray andro de tokony bebaka foana isanandro de afaka ho azy ozona io tsy afaka ho azy tapaka de sady mazotoka anao manapaka ozona zany rehefa tena hoe tsy mianjady aminao tsy mivesatra aminao tsony le fahotana io ny zioka mitambesatra aminao io fahotana io de rehefa tapahana ozina ianao de manokatra ny lanitra am'izay Jesosy de mihaino ny fitarainanao izy de mamaly mivavaka betsaka ny njolo vavombely tamintsika teto tao nisy olona narary rehefa tena tapaka ozina izy sitrana ny zanany tao ny olona bokatrosa rehefa tena nitapahana ozina izy ndray ary mampisambotra volany aman'olona andy tao ny olona tsy nanan-janaka rehefa tena nitapahana ozina izy zao izy efa tena kambana ny zanany maro anaka kely ohatrany nanao terabitro anga olona fitenenana ao de hitahiny Jesosy tompoko sotra azy hitanareo de ty koa zao le ozona le nampianarin'ny dada mihitsy ato am'le vidikosy ane jereo ndray ampifandraisitsika am'le détournomia teo mantsy hoe amarintsika mihitsy hoe io mihitsy mahatonga atsika mampalaelo an'Andriamanitra le hoe le Andriamanitra mahatonga ny famonjonan'Andriamanitra amintsika le vidikosy toko 420 pazy 220 raha mitovy ny baiboliko ny baibolinareo le vidikosy toko 420 ty moa tena nampianaran'ny dada mihitsy izy ty ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy voalohany manao hoe aza manao Andriamanitra tsy izy ozy ary aza manangana sarin-javatra voasikotra na manao tsangam-bato tsampy na manorina vato soratana hiakofana eo amin'ny taninareo fa izao ny Jehovah Andriamanitra reo jereo tsara tandremo ny sabatako io le teneniko anareo tary tamin'ny voalohany teo na tsy fitandremananao an'io sabaty io aza de maninona matezitra an'Andriamanitra satria voasoratra totsy hoe tandremo ny sabatako fananay ho atsika ny dadabe atsika tany ny nataoko ohatra teo mampiady akoho amin'ny andro alahady misotro toka amin'ny andro alahady miasa amin'ny andro alahady io le tsy fitandremana ny sabata an'Andriamanitra mampanina an'Andriamanitra matezitra an'Andriamanitra io
dia toizantsika indray tandremo sabatako ary ajao ny fitoerako masina. Io le mila makany amin'ny tempolon'Andriamanitra tsika, io le famasinany hoe tandremo na io tenanao io ary ozy ny ten'Andriamanitra dia inona tempolona voatandrinanao ve io? Mampaninan'Andriamanitra zany raha vao tsy voatandrinanao io batanao io satria io le tempolon'Andriamanitra masina. Matezitra an'Andriamanitra zay le ozona avy amin'Andriamanitra zay dia toizantsika ihany. Ny andininy fahatelo, hajao ny fitoerana masina izao ny Jehova raha manaraka ny lalako. Io ndray mbola miviana indray le lalako tary amin'ny Deutéronomese miteny lalako aty ihany izy mbola miteny lalako ihany koa ato amin'ity Levitikosy ity. Io lalàn'Andriamanitra io tena mahasaro-piaro an'Andriamanitra mihitsy io. Fa mazantsika matetikitsika tena tsy mitandrina n'io lalàn'Andriamanitra io mihitsy, indrindra fa ny kristianina. Tena tandremo tsara fa tamin'ny bebe anay nanompo sampy tena voatandrina mihitsy ny lalàn'io fanompo-tsampy io. Tena hoe tsy mamoaka vola rehefa lakamisy na tsy misy ary ao an-trano, tsy mamoaka an'io zany zay. Tsy mikitikitika n'io le sampy io rehefa ohatra hoe sabotsy, tsy mikitika an'io zany zay. Rehefa hoe ataony hoe mifady antinareo, mifady anapatsa, tsy mihinana anapatsa zany zay na mihinana kisoa. Fa ahoana ty lalàn'Andriamanitra ty tsy hitandreman'ny kristianina? Ny an'ny devoly ary zany voatandrina tsakany sy andavany. Tokony Andriamanitra ho tezitra sa tsy tokony? Rariny mihitsy Andriamanitra raha tezitra. Za tsy mametsinana an'Andriamanitra mihitsy aloha rehefa nandinika ny zavatra nataoko tamin'izany dia rariny ianao Andriamanitra raha ho tezitra aminay raha tsy voatandrina ny lalànao, satria ny lalàn'ny devoly ary tamin'ny fanompo-tsamy voatandrina tsakany sy andavany. Dia malahelo Andriamanitra. Dia toizantsika ihany tandremo ny lalako sy ny tandrina ny didiko ianareo ka makatoy izany. Jereo tsara fa miverina foana le tantary amin'ny Deutéronome atary teo foana hoe ny lalako sy ny didiko. Fa io ny tena mahasaro-piaro an'Andriamanitra. Io no mahatonga tsika tsy voabebaka tsika mihitsy io le avy amin'Andriamanitra io. Tsy nataontsika tao anatintsika mihitsy io avy amin'Andriamanitra io. Hoe tiany tokony tena hibebana mafy Andriamanitra. Fa ianao mihitsy ny tena nanotanay direkta tamin'ity natonga anao nanozona anay. Dia zay no mahatonga ny mbola sakatsakana, mahatonga le blocage any amintsika tsirairay avy reny. Za moa dia rehefa mitondra ambavaka le mandefa mesazy ao an-trano dia tsotra ihany Jesosy ampahirato ny masony ahita zava-magaga ao amin'ny lalànao. Any amin'ny Salamo 8:100 any misy an'iny. Ampahirato ny mason'ny mpanomponao ahita zava-magaga ao amin'ny lalànao ao. Satria tsy fantatsika le lalàn'Andriamanitra. Fa rehefa miratra amin'ny masony reno Andriamanitra ka mahita le lalànao anatin'ny teninao ao dia manino? Tonga saina izy dia hibebaka. Hoe zay ity ne ka tena voazon'Andriamanitra. Fa ny Jesosy Kristy ary nge taty ambonin'ny taniny nanozona. Inona nanozonan'i Jesosy? Le aviavy maina sa tsy maina? Maina teo an'io mihitsy. So tsika mieritreritra fa tenin'i Jesosy fotsiny mba nandeha Jesosy fa noana Jesosy mba dia hitaditady vo amin'ilay aviavy. Rehefa nandeha nitady vo tamin'ilay aviavy nahita sa tsy nahita? Ravo fotsiny nitan'i Jesosy. Tezitra Jesosy dia nanozona. Soditsika kristianina mandravona fotsiny. Mitady vokatra mitady vo mendriky ny fibeban'Andriamanitra Jesosy Kristy. Zay aloha notakiany Jesosy amintsika amin'izao. Mitady vo Jesosy tezitra sy malahelo. Mandravona sakan'ilay aviavy fotsiny. Toetra ao anatinao ilay ozona sa tsy mitoetra? Toetra ao izy fa tezitra Jesosy
ay mandravina fotsy fa le vo mitadiavin' Jesosy fanamo vo mendriky ny fibebahana avy anao fa mibebahanao zay vao mandeha mezakazaka am'izay anao zay anao vao mandravina be am'izay mba hitan' Jesosy voa le vo mihitsy eny tiany Jesosy amiko sy aminao aloha e tsy mamay an' Jesosy zany fa in Jesosy foana manovany olona io marary io sitrana hain' Jesosy fa ianao aloha mba ohatra ny ahoana ianao le mezakazaka io ve fa mifanamo vomendriky ny fibebahana fa mibebahanao daholo ve zany ozona taminy nataonao tamin'Andriamanitra na ataonao nataon'ny olombelona fa vao bebaka ve zany fa malahelo Jesosy dia zay no mahatonga antsika blocage daholo iny le fananaran' Jesosy iny le ozony iny blocage daholo tratrany blocage tratrany tsatoka tratrany aretina tsy mety sitrana tratrany olana tsy mety miva zany izy fotoana tena tsy nanaiky tamin'i Jesosy mihitsy ahoana ho Jesosy zanakao mpanomponao za tena salany tsy mino an'izany hoe kristianina ka hoe tratrany fahoriana lava tsy mandavataona zany tsy mino an'izany a kristianina tratrany aretina lava zany mandalo fotsiny zany zany tsy maintsy misy amintsika fahoriana fa mandalo fisadrana tsy maintsy misy fa raha zany mitoetra lava mandavataona zany mandinianao tena fa sao dia mba fa voazon'Andriamanitra fa tsy mino an'izany mihitsy ary azavaiko mivadiko foana zany ao an-trano zaho a tsy mino an'izany fa raha atao anatin'ity baiboly ity Joba nandalo fahoriana olana maty ny zanany folo menada ny tena ny fiherena ny ondry amanosy maty fa ahoana avy eo avitra sa tsy avitra nisy fanavotana ngeza be ary tsy voasoratra ato anatin'ny baiboly tato mantsy firy taona Joba nandalo tamin'izany fa rehefa nandinika an'io le Joba ka hatramin'ny 40 io mety tsisy roa taona angambany tsisy hery taona angambany dia efa naverin'Andriamanitra daholy ary ny voalaza amin'ny baiboly mihitsy ary fa nanankarena ny oatra ny zanaky ny tatsinana ny Joba zany ny tena kristianina mandalo fotsiny io ary ianao nefa rehefa andalovana io tsy mametsiny an'Andriamanitra ianao raha olona tapaka ozina ka olona tena niray an' Jesosy tsara hoe tena zay le hoe vomendriky ny fibebahana satria ahoana le niantso anao le Andriamanitra ao le tomponao mihitsy ny atokisanao hoe sy izy inona koa ty Jesosy misy fisidrana ohatran'ny Joba ihany ohatran'ny Daniela ihany ohatran'ny Sadraka sy Mesaka ihany zany ny ataon'olona kristiana rehefa fa tsy monmonina fa na ianao monmonina io ary dia manenona manaraka lalàn'Andriamanitra sa tsy manaraka tsy manaraka ianao raha ny olona zany ka hoe vatapaka ozina ka mbola tratran'ny olana na tratran'entaka ka mbola monmonina fa tsisy fisaorana avy hatrany amin'ny fifaliana amin'ny fo hoe misaotra Jesosy fa fitsapana ihany ty fisedrana ihany ty mbola tsy vomendriky fibebahana tao anatiny dinio tsara nge ny soratra masina fa Sadraka sy Mesaka ary Abednego rehefa natsipy tao ana farimy rehetra hafa dia ahoana ozy sala mezanay ary mpanjaka etrrehetra hoe zavatra fa afo be midedadeda fa loza miandry azy eo mbola izy iray mbola sala manao vava amin'ny mpanjaka mba etrrehetra tsara ny Andriamanitra ary mpanjaka tsy ho tomponainao vina mihitsy fa mavonjy anay ny Andriamanitra fa na tsy avonjy anay ary io zay tsy ekoaka sala ny titeny izy hoe zay tsy miraraha ny teninao ry mpanjaka salany za rehefa mamaky an'iny tantara iny dia sala mifalafaliny tao anatiny mba izy tsika mararika mba mifaly ao atokantrano hoe faly zay Jesosy fa nomenao ny ty aretina ty fa zay inona kory zay aretina kely ty Jesosy fa rehefa tonga ianao anasitrana dia sitrana ane ty fa ny atsika tonga dia inona zao avy mivaly ny fanimpoko anao zany ke le tsara hibebahantsika mihitsy zao avy le nanompoka anao ny an-danako tany amin'ny tepolinao isan'andro isan'andro tsy vomendriky ny fibebahana zany ary zay le aviavy be ravina fotsiny le ravina fotsiny ao anatinao dia rehefa tonga le alina dia tsy mitoetra kory ianao amin'le tenin'Andriamanitra jery daholo ireo mpanompon'Andriamanitra ato anatin'ity baiboly ity
Fara nandalo fahoriany ireo a nandalo fotsiny any fa tsy nitoetra. Sa nahita taonareo mba metoko sy andinina hoe nitoetra ela be le aretina mandava taona fa tsy sitrana mihitsony. Misy ve ao sa tsisy? Tena tsisy e? Dia izay foana ny tokony ho ataontsika ao anatintsika ao. Hoe andeha hanapaka ozona ho tadidiana daholo ny ozona avy amin'ny olombelona, ny ozona avy amin'Andriamanitra. Be resaka loatra pastera fa omeko amin'ny pastera indray fanohizana azy a. Za koa mbola mahay maika raha teo. Izay tsy mahalalina avy any ambositra rangahy io mantsy. Avy any ambositra izay mahatonga azo be resaka ohatran'io. Dia arak'itsika, arak'izay voalaza sy izay rehetrarehetra nambara tamintsika teo izay zany a, dia vao marina foana hoe niandoha tamin'inona ny ozona izay miatra amintsika mandrakitiny androany. Dia mety anontany teninareo hoe inona moa zany zao ny ifandraisan'ny aloha hevitry ny distance sy ny fanapahana ozona. Ny groupe à distance dia sady afaka ny asa fifoazana rehetrarehetra dia misy ao hatramin'izany fanapahana ozona zany, fa tsy hoe tsy manao an'izany izy, tena manao an'izany ary nampifandraisina amin'izao fanavaozana sy fanarenana ataontsika zao ny ahafantarantsika ny hoe karazana ozona ohatran'ny ahoana moa no mamatotra ny tsirairay avy, ary karazam-pahotana ohatran'ny ahoana no natao ka nahatonga an'ilay ozona. Dia no hamarin'ny tenin'Andriamanitra teo zany fa rehefa tsy miaino azy isika, rehefa tsy mankatoa azy isika fa mandika ny didiny sy tsy manaraka ny fitsipiny dia miatra amintsika foana ny ozona. Hatramin'izay nisitsika tety ambony tany dia teo foana zany io ozona io, ary naninona tokoa moa tsy mety afaka le izy. Zany hoe zany matono ny olona anankiray tapahana ozona indimy inenina ka tsy mety tapaka le izy, dikan'izay mbola misy zavatra mamatotra foana ao zany. Azontsika ve? Ia, efa tonga sara teo moa ny ray aman-dreny dia napetraka antsika eto ihany hoe inona ny ifandraisany ny amin'izao hoe ny à distance sy ny fanapahana ozona. Rehefa tena mandinika an'ilay vaky teny teo sy ilay fampianarana nomena antsika teo dia tena misy ifandraisany mihitsy, satria tsy nikasiha tanana akory ilay olona no tapahana ozona fa nozonina fa tamin'ny alalan'ny teny no nahatonga azy ho voaozona, ary tamin'ny alalan'ny teny ihany koa mbola nanafahana azy tamin'ny ozona, satria nasaina nanao dingana ireo tapahana ozona aloha. Inona ny dingana nasaina taony? Ny fanapahana ozona tompoko dia tsy maintsy mialohavan'ny fibebahana hatrany. Azontsika ve? Dia matoa zany tsika ny tapahana ozona indimy amaneniny impito ambalo impolo enina arivony dia mbola misy fibebahana takiny ny tompo amintsika foana ao amintsika ao. Mety misy zao mety amatorana ny tsirairay avy izay teny tsy nalaoko ny vava mananatra, teny nalaoko ny vava ihany koa manozona, dia miatra foana ireo. Rehefa tsy miteny isika satria maditra ny vady, satria maditra ny zanaka, dia rehefa tsy miteny isika dia ao anatiny ao foana io ozona io. Maninona moa no miresaka an'izany? Tsika miresaka an'izany tsika satria hitanao foana eny amin'ny ataony eny ilay zavatra tokony hoesorina aminy, hitanao eny amin'ny foana eo. Dia dikan'izay na ianao tsy miteny na ianao tsy mananatra dia mbola fatoran'io ozona io foana. Misy mananjanaka maditra
tonga eto izao hotifirina amin'ny a distance manko iny rehefa avy eo fa aza matahotra nareo na dia vitsivitsy ary ny mpanompon'Andriamanitra tonga eto alohandroany dia izay no anaovantsika azy. Dia io tsy mpanompon'Andriamanitra ety ihany nanao azy fa isika rehetrarehetra. Ao be dia be mpanompon'Andriamanitra ao fa tsy manao fanamiana fotsiny. Zay? Dia izay no zavatra ampifandraisitsika rehefa avy eo hoe vita ny fibebahana dia tandrifina amin'izay ireo maditra be ireo. Fa mizahatra mitrango ohatran'izao nefa rehefa mandray an'ilay olona izahay any amin'ny quatrième any, any amin'ny toerana izay andraisana olona any, tsy ilay maditra mihitsy ny tokony hibebaka fa ilay tonga eo. Ilay tonga eo. Misy izany. Dia ametra-panontaniana ny sasany hoe rehefa vita ary izany rehetrarehetra izany dia inona koa ny tohiny? Ny tohiny dia ilay voaraza tao anatin'ny Deutéronomie 7:20 teo 5:10 teo ny tohiny. Voavakintsika ve ilay izy teo? Rehefa tsy mihaino ny teny Jehova isika dia ho tonga amintsika ary hatratratsika ny ozina maro betsaka ambin'ny folo izy ao. Maraka velotsika sao dia hafahafa be ny fanaovan'ny pasteur azy. Maraka tsika dikan'izay tsy mitsahatra mihitsy tsika ny mitodika any amin'ny Jesosy hoe le zavatra ohatran'izao kay Jesosy mbola tsy mibebahako. Le zavatra ohatran'izao kay Jesosy mbola tsy tongako teo aminao mihitsy. Dikan'izany ho an'ny manana zanaka maditra, ho an'ny manana vady maditra, dia ianao mandiny tena fahazavadika hoe arantena mandinika. Efa hainareo hoe izany fiteny izany? Hafahafa be ilay izy. Hafahafa be ilay izy fa ny zava-misy dia hoe ny tsiraray avy mihitsiny no tokony hitodika amin'izany fandinihan-tena izany hoe inona marina ny antony mahatonga ny zavatra io tsy mety afaka mihitsy. Ka tsy mety afaka mihitsy nenele ramse pastere hatramin'izao mbola misotro toaka foana, rehefa tonga ao an-trano sady tsy mitondra vola mbola mamono. Tantara misy izany eny sa tsy? Izay aloha mbola tsy tratra dia tsy fantatray. Eny tompoko, misy izany tantara izany. Dia ampahafantarina antsika hoe misy antony daholo reny rehetrarehetra reny. Satria mety ihany koa zavatra ny fampiresahana tamin'ny mpamonjy fifadikanana ny ray taona tany Anjaza Marolamo izy iny pasteur no niresahana andrakizia. Tany Anjaza Marolangamba izy iny. Le vilia io. Fa kay rehefa isika mihitsy tsy mitandrina dia mivadika any amin'ilay hiaran'ilay teninao mihitsy ny ozina sy ny fanozonana rehetrarehetra satria ianao tsy mitandrina. Noho izany isika rehetrarehetra rehefa avy eo rehefa tapa-kevitra tsara mihitsy hiala amin'ny ratsy fanao araka ny voalazan'ny soratra masina dia ho avy izy hamela ny elontsika sady hanasitrana atsika ihany koa. Filaza soratra masina azy hanasitrana ny taniny, fa inona le taniny? Tsy ho tany misy anao io akory, tsy le lova avy any amin'ny dadabe bebe akory. Tsy izay ny tiany soratra masina ho resahana fa ny tontolo-piainanao mihitsy ny ho tany ny tiany resahana io. Ao tsika. Dikan'izany mila mahafantatra tsika izany hoe inona amin'ity zavatra ity izany ny tokony mbola hoentiko eo amin'i Jesosy mba ahafahany miditra tsehatra amin'ny fanapahana ny ozana na ampitsaharana ihany koa ny tafio-drivotra sy ny ranomasina misafotofoto eo amin'ny fiainany.
noho izany tsy diso mihitsy ny tompo mametraka antsika n'ity fandaharany ity manao hoe tokony isy fanavaozana mihitsy ny eo amin'ny fiainantsika, tokony isy fivoarana eo amin'ny fiainantsika, satria isika ilay midradradradra andro aman'alina mihitsiny dia mba miaino antsika ny tompo ary mba isika ihany koa mba miaino ny feony isak'izay mba miresaka izy. Isaky ninona izy no miresaka aminao? Isaky ninona ny tompo no miresaka aminao? Andrano Zoma tolakandro ka. Isaky Zoma tolakandro izy vao miaino no miresaka amintsika. Diso diso zany zavatra resahako zany fa ny Baiboly dia miresaka amintsika isan'andro. Vao mifoha maraina dia maraim-pitahiana. Zany hoe paster. Ao aorianan'izay mbola misy ihany koa ny mihotosoa vao maraina. Ao aorianan'izay mbola misandratr'andro mifampizara. Tonga ny tolakandro mbola misy mifampizara isaky ny takariva. Isaky ny Zoma tahaka izao mihaona ento foana isika ilay te hivoatra, ilay te ho avotana, ilay te hanana ihany koa fahatokisa-tena fa mba miaino antsika ny tompo isaky ny tonga eto isika. Hanamarina antsika an'izay mba ahafahanao ihany koa miresaka amin'ny tompo isan'andro anatin'izay dia ny Salamo 5:100. Salamo 5:100. Tsy Salamo 5:100 fa Salamo 5:100. Azafady tsy Salamo 5:100 ilay izy fa 5:100. 5:100 sa 5:100. Mbola diso koa ary zany zavatra resahako zany. Salamo 5:100 azafady. 5:100 mihitsy ilay izy. Tsy diso fa nisy 5:100 ihany. Le zato asorina. Dia jereo tsara ny filazany azy amin'ny 5:5. Dia raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy hoe manao hoe antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy ianao aho ka hame voninahitra ahy ianao. Amen. Marina aminao ve zany tenin'Andriamanitra zany? Marina aminao zany. Dia ny anankiray ihany koa namafisa antsika an'izany fa 5:5 indray fa salamo ihany. Fa 5:5 fa 7:12 ny andininy. Ahoana indray fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy? Hariva sy maraina ary mitatao vovonana no hitarainako sy hitolokoko dia hiaino ny feko izy. Reo andeha Masina anankiroa reo manamafy ilay zavatra no tenentsika teo hoe isaky niny tsika no mba mihaino azy ary isaky niny tsika no mba miresaka aminy. Andriamanitra zany eto te hihaino atsika foana fa isika no miny tsy miresaka aminy. Dia inona moa no henony eo rehefa tsy miresaka aminy ianao? Tsy hisy ninina zany. Fa ny zava-dehibe dia hoe isika manomboka eto dia hanao an'izay tratratsika mihitsy ny amin'ny hoe
fiaonana fienona ny tenin'Andriamanitra araka izay tratra mihitsy. Araka izay tratra mihitsy. Ny katekômena manao hoe isak'izay matsiaro ve pasteur sa isak'izay maninona? Raha azo ataony ny mamaky ny tenin'Andriamanitra dia araka izay tratra. Dia amafisitsika koa androany hoe izay tratra mihitsiny. Vao fomaraina zany dia tokony hisy tenin'Andriamanitra renao dia tafiditra ao am-ponao zay dia anisan'ny teny efa mitaizanao ho an'ny tontolo andronao zay. Indraindray manko misy fotoana manao an'izao. Rehefa mivavaka tsika mangataka valim-bavaka dia tsy ilay valim-bavaka nirianao ny tonga fa zavatra hafa nomen'Andriamanitra eo. Mety zany sa tsy mety? Mety sa tsy mety zany? Mety aminao sa tsy mety aminao zany ngamba izay no tokony ho izy. Misy fotoana manko ianao mangataka lasopy tongotr'omby fa yaourt nomeny anao eo, mety sa tsy mety? Tena mety? Yaourt tsisy siramamy. Mety sa tsy mety? Dia zao zany ny feny tsy izay tiantsika akory no omen'Andriamanitra antsika fa ilaitsika sy mahasoa antsika. Ao dia aza mitabataba amin'ny zaza maditra sy vady maditra fa manana ny hevitra hiverana antsika ny tompo ary manana ny heviny avelany aminao ho amin'io olona io Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Efa tonga eto ihany ray aman-dreny dia efa omeko asady ny fitenenana. Sora tompoko, manao nadahoana tompoko. Salama tsara. Tsangatanana ray izay salama raloha. Eny anaty atsangako satria za ohatra tsy dia salama ilan-kely io fa nazanatsana tonga eto ihany noho ny amin'ny famindrampon'Andriamanitra. Mieritreritra ny tenako mafy loatra angamba dia mifandona tamin'ny hazo teto. Eto. Dia lasa mizatra tokony orina lefa le tamin'iny. Dia ohatra navelavelako tao izy dia ohatra miombo. Miombo le izy. Dia hitsangana hivavaka aloha tsika na izanatsana fa salama noho ny amin'ny Jesosy. Mitsangana ka miazava ritanora n'Andriamanitra izao no soa taminy fahasalamana menina zao no andro fifanozana o ritanora Ray vavaka androka ny fanaratsy hatrany alohantsika. Misaotra indrindra Jehovah Andriamanitra ray fa ianao manana ny hevitra izay hiverana nay tsirairay avy. Dia misaotra anao koa ny amin'ny tranga rehetrarehetra ny amin'ny fiainanay fa miara-miasa ireny soa izay tianao. Dia mankasitraka ihany koa Jesosy na misoa na amin'izay mety heverina fa ratsy ihany koa ary. Za zao raha tsy nisy an'izay dia tsy afaka anakaina ny maraina. Fa noho ny amin'izay fisian'izay dia tsy maintsy ny ala sasatra ihany koa noho ny amin'ny fampifanana ny Zoma ariva satria izao tontolo izao mihitsy no mandre izay zavatra hifampizarany eto amin'izao toerana izao. Misy olona any Jesosy tafavoaka tamin'ny fiainana rehefa nandray ny fampianarana. Misy olona sitrana any Jesosy rehefa nanaraka ka ny toromarika ary misy olona koa nefa mbola voageja voafatotra mafy mihitsy dia mitady famonjena izy ankehitriny. Dia Satana nefa tsy faly amin'izany mihitsiny. Tady hevitra nakatsakanana ny fionana izy tady hevitra izay atonga anay ho reraka ho kivy mihitsy ary indray atonga anay ho kamo. Dia izany indrindra no mahatonga anay mandidy sy mandrava ireo fanaratsy ireo mandrakariva araka ny teninao Jesosy hoe toero ny devoly dia andositra nareo izay ary izay mino ny asa ataoko no ataonko. Ndreto izay araka nangana ny tananay ankavanana ary andidy sy andrava ny fanjakan'ny aiziny eto amin'izao toerana izao na amin'ny tenanay sy ny fanahinay. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velatra mantsaka va Nazareta mampanay mandevona miasa nadevo Satana sy ny kalan'olo rehetrarehetra. Devona amin'ny rany Jesosy avany Nazareta fatorana amin'ny rany Jesosy Kristy tontolo izany atsipy any farimbiatra afo. Devona miasa nadevo Satana piano vatana any amin'ny sainany izany
Mievina amin'ny rano Jesosy Kristy avy Nazareta. Maina zanakalan'olo vajiva rehetrarehetra. Mievina mialo eto amin'izao toerana izao zany. Fatorako amin'ny rano Jesosy Kristy tompo zany. Atsipa ny fariratra. Mievina amin'ny rano Jesosy. May. Mievina amin'ny rano Jesosy Kristy velona sy manjaka avy Nazareta. Mievina may zany. Mievina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany. May. Rava. Mievina. Asana dia mony satana kalan'olo. Mievina amin'ny anaran'i Jesosy. Atsipa ny farimbiatra. May zany. Mievina zany. Sotra indrindra Jesosy dia misandrata feno ianao araka ny abeany voninahitra ao ko aza izahay mena voninahitra fanenarana rery amen. Petraka isika rehetrarehetra. Ono mangatsika nga molotrytsika aloha molotry sa mafana tsara ohatran'ny rehefa antanintsika dia ohatran'ny lasa tsy dia mifetsara ao tsara ve nareo eny ary dia ny afantarana mantsy hoe mafana ihany koa hoe mazava aminareo ny fampianarana dia hoe mamaly ianareo rehefa antanina. Raha ny tena tianay izao dia mamaly fotsiny izay ny fantaniana avy any aminareo satria andrandray mantsy mampianatra foana tsika mampianatra nefany misy zavatra tianareo antaniana manitikitika. Nisy fantaniana zao dia efa nisy ny valiana tao amin'ny radio fa nisy ihany koa ny hoe eto ihany koa voahizana ho valiana zany valim-pantaniana zany. Tahaka ny hoe voalohany amin'izany ny hoe mety ve pasteur ny fanapahana ozina à distance dia fanamaly an'izany iraka mbola hoe mety ny à distance raha ka tena tsy hafa manoatra mihitsy ianao ka hoe tena tsy mahita mpiandry na tsy mahita fiangonana akaika sy anatonanao. Tsy mety zany ny fanapahana ozina à distance raha ho an'ny kamo any ambony fandriana ny tapahana ozina. Izy any ambony fandriana aza mba tapaha ozina pasteur ato ambony fandriana ato fotsiny izy dia ao izy mitady fanapahana ozina. Dia tsy mandaitra le fanapahana ozina satria anao afaka mandeha nefa tsy nandeha. Dia ny antony mahatonga an'le hoe le fanapahana ozina tokony tsy maintsy manantony tsika ao amin'le nresandra aman-dreny retoeto le hoe le cure d'âme mihitsy lay dinika atao mihitsy ny teny ilaina. Zany hoe ianao le manantona dia amalina ny fantanianao dia ao anatin'le fantaniana tsy le sosikevitra menanao hoe inona le kamazo anao satria efa sady mandrainao tenareo amin'izay izy fa miazakazaka be anatin'le fanazavana. Efa niresaka tsika tetony hoe misy antony avokoa ny zavatra rehetra hoy ny soratra masina. Dia le antony mihitsy ny mahatonga le cure d'âme zany hoe ahafahana misikotra sy mamantatra hoe inona ary zany ny tena nahatonga an'le anao marary. Fantatsika ny arana lala tetsika hoe rafitinina dia hoe mahatonga ny olana na ny aretina tamin'ny larobitsika fanampianatra an'izany dia manohitsika ny androany hoe reto amin'ny akapobeany dia reto no voalaza na le izy kapoka famaizana na le izy antso na le izy inona le fantelo moa fisedrana. Zany an-tanana izay efa nianatra an'izay tetiko izy matahotra mafy mihitsy zay amin'le fanohizana ny asa atsakano ambony an-tanana tsisy nininona ato hoe atao ambony eo an'izay anangana dia ny ambony ve zany tsy nianatra an'izany dia ny ambony atsagnano hoe ny ambony zay tsy le ambony izy zao vao androany reny nanarika Zoma Fanavaozana izy atsakano hoe tanan'izay androany mihitsy raha reto poziny reto tanora reto analabaka reo hoe any analabaka reo hoe zany ve aloha izy ny analabaka izy ny anala fanadinana re aloha tonga eto androany efa fantatro mihitsy mantsy ohatry mipozina olona analabaka zany mipozinareo zao na manala fanadinana na tsy manala fanadinana dia tsara foana ny tonga mianatra azonareo mahatonga miresaka an'izany mantsy dia zao misy zavatra efa tokony efa niomanana mialoha dia manjary amin'le ora farana le izy voalasa accss be ohatra le vehivavy niteraka hoe efa esao amin'ny rahan'i Jesosy vao mitsaika metro tanana foana misotro rahan'i Jesosy dia manjary foteraka fa tsy misokatra ny kolona vao hoe tambavaka amin'izay pasteur fa ny olana le tadipotra sy ny sisa rehetrarehetra dia reny zao mila fiomanana mialoha reny. Dia ny fanalana baka koa sy ny fanadinana ihany koa dia ohatran'izany miomana mialoha. Misy mananjanaka ao dia le anankiray manao an'izao foana tsy andriko mihitsy papa zay ahatonga ny fanadinana tena tsy andriko izy le zokiny dia ozy le somary zandry ny vahavavy ny endriko zany foana tsy andriko zay ahatonga avy amin'ny fanadinana tsy hitako zao zay mamaindry amin'izany fanadinana dia ozy le anankiray sady nitodika inona nefa matezitra ndry amin'izany dia za zao antany anareo inona ary zao matezitra le zandriny amin'izany manina le zandry nitezitra hoe ny endriko fanadinana zany foana mamay indry
mba valio hoe zary zaza eny rehetrarehetra le tsy mianatra matahotra hoe hoavy ny fanadinana fa le mianatra zarany ary hoavy ny fanadinana anehon'ny fahaizana noho izany ny fanadinana ho an'ny efa mahay dia zavatra tsy mampatahotra avela ho avy zay ho avy dia efa tonga dia manoratra fotsiny fa ho an'ny tsy nianatra zany tena loza be ho azy ho avy tia ny fanadinana misy mbola miary tory andro manalina mihitsy tonga amin'izay fanadina tsy isy tadidiny tsony amin'izay na ray ary zay mantsy efa tratra tamin'ny analabaka hoe tiony sujet mivoaka any dia nianatra mafy mihitsy tiony le sujet dia nataotao daholo zao delta sy rehetrarehetrarehetra zao moa izy delta x sy ny ray manontolo tonga tany tsy intampoka no mivoaka fa tsisy nininona tsony tao anaty lohako nankely ary tsy tia le izy fa le stylo sisa nitsakotsakoany eraky ny tanàna tena tsy tia le izy ahoana ngatsy nga le tsy le izy zay le problème be am'le milaza fa mahita sujet sy ny karazany dia aleo zany mitoky amin'Andriamanitra eny fa tsy mitokitoky amin'ny zavatra ohatran'izany fa hafa mihitsy le mivavaka dia tonga mihitsika amin'le fotoanany hoe ahoana ary paster le azahoana an'le valim-bavaka satria rehefa manao le cure d'âme ane dia dada moa nisy fotoana mba nanontaniana ihany hoe ahoana zany dada mahakasika an'le oziny dia zao fotsiny nataony hoe io le roa sotra ihany rehefa tena tsy hita le izy dia asa voantanin'le olona amin'i Jesosy hoe inona ny tena zavatra mamatotra anazy dia Jesosy tena mamangy Jesosy amin'ny alalany vavaka ny azo moa zay ihany dia vita dia zany zany ny raha dada zaho no antaniana dia tsotrainy hoe antanio Jesosy akoatran'le zavatra ny anarantsika rehetrarehetra zany a dia ny fantaninan' Jesosy ka ny anton'ny olana mahatonga an'le cure d'âme dia fitinina ihany hoe na io kapoka famaizana na faharoa le izy antso a na fahatelo a fisedrana dia reo telo reo a tsy maintsy jerenao raha rampiandry ianao zany na olona manao dinika na ray aman-dreny dia tsy maintsy matetika ny am'ireo ty olona marary ty ve na zao aretiko zao ve zao olako zao ve kapoka ve zao sa famaizana za ve nisy ditra nataoko nisy tsy nety nataoko dia miatra amiko ty olany ty sa ve zao zao antsony Jesosy ho mpiandry ve sa ho mpiomana dia aseho an'izao olan'izao sa ve zao mahazo anazy zao inona le fahatelo farany fisedrana ny atao hoe fisedrana zany dia hoe efa ao am' Jesosy ianao efa tena manara-dian'i Jesosy nefa mbola miatra aminao lay zavatra manjo tahaka ny ao amin'ny tantarany Joba dia raha reo zany nijerena dia hoe misy taona zao tratrana kapoka zany zao ohatran'ny Jona ny rana makany Ninive nefa lasa makany Tarsisy dia lany nitrozona dia raha ny fiainanao zany lany nitrozona tsy mandeha amin'ny zelonina tsy isy alalana ale mihitsy dia misy zavatra nampanaovinao nefa tsy nataonao dia voakapoka ianao zay dia zay zao dia efa kapoka zao zay anankiray zay be dia be zany ny fisehoana famaizana ao anatin'ny baiboly ao nany Israely tratrany zavafony reo zanak'Israely reo famaizan'Andriamanitra na ihany koa faharoa hoe antsony ianao nefany tsy mamaly an'le antso dia tratran'izay le hoe famaizan'izay ianao dia iny le famaizana tratra mahazo anao iny na le olana mahazo anao iny no ahafahan'ny mpanompon'Andriamanitra ny teny ianao tinge voantso amin'ny akabeany fitinina ihany zay ny hoe ny olona nanofo nandroaka devoly dia voantso mpiandry dika zany raha nanofo ianao nandroaka devoly dia nefa ianao misy olana mitranga dia andana ingana valio aloha le antso dia misy taona mihitsy le zavatra mitranga tsy ianao mety hoe marary an-doha zay le aretina dia gaga ianao hoe inona ary nidiran'le za marary an-doha am'le hoe za voantso mety heverina hoe tsy misy idirany reo za zao tamin'ny misy taona narary da le teny koana zao hoe marary be ny tratrako roa le izy teto ny anankiray teto amin'ity teto dia ny anankiray eto ambany eto dia le teto ny tena tsy zakako satria le eto na midoboka raha mifoko dia marary le eo nandritry ny herinandro marary be mihitsy eo amin'le eto amin'ity ambany foko ety dia maninona ary aho za na miteny mafy za niresaka taminareo ny teny mafy iny marary mihitsy tsy afaka miteny mafy dia nifona tamin'i Jesosy dia ozy mivadika andeo ifamela dia lasa zay mivady mifamela dia alao ozy izy ianao hoe sako mantsy ny maly io zany dia za raha ny tena izy tsy tena tsy tafajoro teto mihitsy androany tena maly zany nanao ohatran'izao fotsiny eo ampandrina na miteny ary dia marary be eto dia na mikohaka tena marary ohatran'le manita reny tsy haiko netana tratran'le manitinareo ohatrany hoe misy zavatra miviky zay eto dia marary be ireo vao na miteny ianao dia zay tena manindrona mahafaty zany zavatra zany dia lasa ampandrony le vady dia talohana ampandrony anaty izy andana aloha ianao mifamela amin'ny ankizy rehetrarehetra dia za mi mikipy fa tonga eo amiko fotsiny ankizy dia miteny papa za mifony dia nifamela aloha le zandriny kely dia tonga koa le kely dia za papa mifony fa nisy anankiray zay tsy nijereko kokoa hoe izy ary satria za efa miondrika ohatran'izao dia tonga dia papa za mifony amin'ny papa izy raha nisy nampalahelo dia vao vity zay niala izy tonga dia nisy zavatra nitsoka teto
de ozy amantsy an'le vadiko izy le farany teo amantsy anazy de izy le vadiko hoe tsy fantatra oatra amin'ny zanako fe de natahotra be le vadiko lasa demoniaka ve sasana rary de hoe avinareo altofana anareo raha tady tsy ho fantatra papahanareo tsony zay zanako ve tsy ho fantatro fa hoe le natonga nanteny izy le farany teo a iny le farany mihitsy a no natonga le aretiko teto de natsona hoe izy de nresahako moa zany hoe zao akia endry tsara satria ny zavatra nampalahelo natao nanao pataloha izy nefany a zanako vavy de nisy taona izy lasa nandendeha tany a tsy niery tsy haiko ny ala tamin'ny firy taona fa eo amin'ny tsy haiko 4 taona izy 5 taona za tonga hoe fa aizy izy mbola tsy no tato an-trano de kaya le ala eloko tam'le izy tsy tatao an-trano no namparary an'le foko a de niampy an'le voadona de lasa nitatra le aretina de nararotiny devoly mariako ihany fa ny faiblesse-tsika ny tena rarotiny devoly averiko ihany raha ohatra zao za nalahelo tam'le zanako tonga de hitany satana io le ty fa malahelo a de ararotiny amin'iny za efa voadona le tratrako a de fantany hoe voadona teo tonga daholy am'izay le devoly eo tena eniko satria mivadiko mandroka devoly mioka be izy eo apartirany eo de vony tena zay le zanako hoe mamela tonga de eniko mihitsy ny zavatra nitsoka amin'ny foko de hoe iza ho azay de raha vony tena zay izy a de le teto sisany tavely de vonahitra ao an tompo fa zao za hitanareo mijoro eto a afaka amresaka aminareo zao mety teniny ianao zay mihitsy no mahatonga hoe antany ianao hoe inona pastera ny idirany fifamelan-keloka amin'ny fanasitranana ohatra fa tena misy idirany zany tena misy teny mihitsy ao amin'ny Jakoba hoe mifanekeloko ianareo a mifamivavamba ho sitrana tena misy karazana indrindra ny fo zany za zany a tena malahelo mihitsy raha vao ny zanako manao zavatra tsy mety satria ianao zany fitaratra amin'ny fiarahamonina de manjary makamy be le hoe pastera mba mitory nefa ny zanany ary maditra sy ohatran'izany de mampalahelo be anamy tena de zany efa inona moa tsy te hikapoka papanay ofa teny koa masika be zany nampahinsary reny ampelatany tonga de torany efa nitantaraiko anareo zany efa tsy te hanao an'izany de anao nefa mba tezitra te hikapoka nefa tsy afaka mikapoka de lasa tazoma le kapoka tiranga mandreraka tsy mahazo mikapoka de tazoma de ty marina nge zany mafy be le toerana mahapastera na mampiandry a tena misy taona mafy any satria misy taona ianao te amaly amin'ny façon am'izay tena ataoko amin'le fombako am'izay ty Jesosy ohatry ny ela loatra ianao zany aloha anaovako azy amin'le anaovana anazy de nefany Jesosy tsy mandrary tsy mahazo de lasa mifonao fotsiny zany sisa no mitaralila de iny nefa makarary fony rehefa avy eo de noentina teo amin'ny Jesosy de rehefa vao niasana misy asana fanaratsy de nialy iny de za zany nampianarin'ny tompoko hoe tsisy olona mahavita tena rery zany re olona ny fiainana tena anao sy miteny mafy be pastery io marina aloha zany fa tena mafy tokoa fa tena tsy mamafy le misy taona tena misy taona Jesosy maneho hoe tsy mahazo mireharerery ianao fa manjary so izesty ianao ka hoe zany mafy rery fa misy taona ka mila namany ianao de tena fantatra hoe ilaina za zany zao raha tsy niasa tamiko raha matoa niasa tamiko le ankizy kely rehetrarehetra nametra tanana tamiko daholo izy rehetrarehetra ndry ozy impozy le ankizy kely mala devoly izy le farankely ndry mala devoly n'le zaza eny Jesosy ho azo zany hitanao ay ataony Jesosy misy taona zany hoe io dada le miezaka ho anareo lakizy le mamelona anareo le milofo reraka izy io de hitako de ozy izy le lamatoa kely raha azoko namidy ty plaistira ty ny mahasitrana papa satria enony za le nitareny hoe za tsy hanao radio zany fa namvolanaovana zany ary mbola manahirana ay reny le zaza ka io de ozy le ramatoa hoe raha ty miresaka izy roa lahy raha ty lesy mahasitrana amin'ny papa amidiko any satria le nitenenareo mantsy le hoe raha afaka be CPO ala de vidanako plaiste satria za tsy hoe tsy nanapo azy hoe ho afaka ho aza fa izy tsisy de moyenne 8 de moyenne zay raha afaka de za ny antsaiko hoe eny mipirina ho amin'ny papa angamba amin'ny vola tsoatso ka afaka ingarainy noho ny amin'ny fahasoavan'i Jesosy tsy maintsy mividina zany le ena moa le zavatra ty fampanantenana de zay raha ny teo ampelantanana juste an'izay de tsaroany hoe papa tena namoaka vola de tena antona be mifoko le izy ny teny hoe raha tiany masitrana papa de amido de nitsangana ny teny hoe tsy amidy io koa fa tsika manana an Jesosy ay ny hoanaka falao etoko any amin'ny Jesosy hoay eto kosa am'izay mba hijereko hoe Jesosy milanao mihitsy amty indray mitoraka ty mba porofoy amiko fa mbola tsy nandaho ay ianao na de mpanota ary fa tena misy taona angenao mahatsiaro mihitsy hoe so de fa nilozanao ary azany Jesosy ao de mitory anefany tsy eo amiko ianao de ny fotoana indrindra mampalemy mihitsy no ilako an'Andriamanitra amin'ny fotoana mampalemy Jesosy porofoy amiko fa mbola eto amiko ianao za mino fa mbola tsy nandaho a Jesosy mbola tsy nandaho anao mipetraka io izay kehitriny eto amintsika izy de marina le teny teo hoe raha mitady an'Andriamanitra tokoa tsika de
ahita azy dia ahitan' Jesosy tsika raha tena mitady. Dia za zany zao antany ianareo inona zany zao ny pasteur, za kosa eto manontany ny anavy zany zao kapoka sa antso sa inona koa le anankiray fisedrana. Dia za zao manontany tena hoe raha antso moa izy dia antso inona indray moa zany? Za zao raha antso ve za zao fa pasteur dia iraka dia antso maninona moa zany? Antso maninona zany le izy? Sa aloha sira fa tsy antsona mopera le izy na hoe antsona ohatran'izany. Tika zany mety tsy ho antso le izy. Eny fa ny antso koa nge mety hoe misy mission nampanaovina nefa tsy nataonao hoe dia fa antso koa nge zany e. Mety koa hoe malahiry koa Jesosy hoe manino anao tsy mandeha any ambanivohitra ohatra zany dia fa antso koa zany. Dia mandiny tena hoe izy am'ireo Jesosy le kapoka ve. Dia za zao nahita misy famaizana eny le satria za lasa tsy mahay miresaka amin'le zanako fa lasa monina taminy hoe ndrive ho dia tsy mba miheram-papahakory nefa ndry mandeha nefa conversation tsotra ny tokony nataony mianaka. Dia hitako zany hoe malahelo Jesosy. Za zany rehefa mitory dia zay niainako ny tantaraiko anareo hoe ohatran'izany ny fiainako. Dia niteny amin'le zanako hoe andoky famela inona ny tena olana ndry mahatonga ndray tsy tamanana ndray atao trano. Dia ohatra amin'izany hoe kanareo tsy hita lavo tanao satria le mivoaka maraina dia tsy mody ianao raha tsy ariva amin'le asa fitoriana. Dia banga zany le zaza ao anatin'ny tokantrano. Dia eo zany zay mivady mifandamina hoe ahoana zany mba hahatonga ny zaza tsy ho banga. Zany nge misy taona nge rehefa tsy ao an-trano hainao dia nitelesin'ny Facebook no mitaizany ankonanao ao hoe dia zay ataony io ao ino no ampihariny amin'ny fiainana andavanandro. Dia eo za amin'i Jesosy ianao miangavy anao Jesosy feno izy banga ao anatin'ny tokantrano. Dia tsapako mihitsy zany ny fiainana kristianina hoe tena banga ao anatin'ny tokantranontsika ry olona ny resaka fifanakaloza-kevitra. Tsisy tsony zany. Raha miteny ianao maditra ny vadiko ny zanako dia tena mahita hoe ny fihavanana ao anatin'ny tokantrano mihitsy ny tsy ampy. Tsy manam-potoana ahafantarako ny zanako misimisy kokoa. Dia lasa ny fiainana no mamantatra azy misimisy kokoa sy manodidina noho izaly ray niteraka anazy. Dia tsy ampy ny fantanika hoe inona manahirana. Fa matetika ho ny ibedy ihany no mamaiky. Tonga dia le mibedy nefa ne matoa le zaza manao zavatra anankiray dia tokony comprendre ao anatin'izay. Dia antany dia tenareo hoe inona ny resahan'ny pasteur lavabe an'izany. Dia zany zao lasa le ozina sy le devoly foana ny lasa anliana an'izany fa ny tena marina misy responsabilité ako ao anatin'izany. Azonareo tsika zany marina tena misy ny ozina, tena misy ny devoly ary reo tsy afa miala eo fa ny azadiny foana fa ny fanapahan-kevitrytsika no ahafahan'ny devoly miasa sy Jesosy Kristy miasa amin'ny fiainana. Jesosy te hiresaka aminao izy mpanolotsaina araka ny Salamy 32:8 Isaia 11 fa Satana koa tsy lavitra fa eo akaikinao. Dia izay amenao fitoerana amin'izy anankiroa no mahazo vahana. Raha manaiky ianao henon'ny feon'Andriamanitra dia miteny aminao izy. Raha mamelanja ny Satana ianao manaiky ianao conversation aminy dia miresaka aminao koa Satana. Dia ao anatin'ny tokantrano zany voalohany mialohan'ny anapahana ozina sy ny rehetrarehetra dia inona aloha ny fanapahan-kevitra soa ny raisinao sy ny safidinao. Manaiky Andriamanitra raha vao miteny ianao hoe za Jesosy manaiky ianao tomboky sy mpamonjy ny fiainako dia manomboka zany Jesosy no hitantana ny fiainanao. Dia analavitra ny Satana amin'izay ianao dia fatarinao amin'izay hoe inona zany le zavatra namatotra natato amin'ny tontolon'ny devoly Satana rehetrarehetra. Zay nge le cure d'âme ny tena mariny satria hiala ato amin'le fanjakan'ny Satana amin'izay ianao ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia satria ianao tsy nalala dia ny fitahan'ny Satana tato amin'ity tontolonao taloha ity dia lasa tavela tao amin'ny fijangajangana fanompo-tsampy filalaovana ody. Zay noho ny amin'ny androny tsy fahalalana. Dia niteny amin'izay Jesosy hoe za ozy izy mini tsy mijery ny androny tsy fahalalana fa ankehitriny mandidy maninona ozy izy hibebaka. Zany hoe rehefa nanomboka nandray an'i Jesosy manaiky za Jesosy hisafidy ny hanompo anao. Safidy aloha zay voalohany indrindra. Na mifoka zigary ianao zany na misorotoka na maninina mahazo anao dia tsy maintsy manana andraikitra ianao misafidy manapa-kevitra hoe za Jesosy manapa-kevitra hisafidy hiaraka aminao. Dia manomboka eo Andriamanitra ny asa amin'ny fiainanao. Aza dino tsika zany aza manao hoe fantanina tato anaty sady mamaly fantanina tsikelikely ary zareo ho anareo ny amin'ny radio rehetrarehetra. Tsika matetika milaza foana manao hoe pasteur lay fanapahana ozina ve zany tsy maintsy misy taona hoe tsy azo tapahana eo eo fa tsy maintsy ohatra hoe mena herinandro le olona, mena tapa-bolana le olona. Dia le izy nge tsy question na herinandro sy tapa-bolana e fa hoe mena fotoana ianao ahafahanao tsara mandinika an'le fahotana zay nataonao. Ary ny razambe marina hoe tsy hibebahana ny razambe fa ekena miaiky mivaly noho ny amin'ny fahotany ny razambe, miaiky zay noho ny amin'ny fahotany ny
razanay fa ny eloka nataonao ny bebanao ifonanao hoe za miaika de efa averina sy tsindrininjato amby arivo foana fa ny fantaniana tatony hoe ahoana pastera ny ifonana sy bebana ho an'ny razana efa maty fa averina foana tsika tsy mibebaka ho an'ny olona efa maty zany tsika tsy mibebaka any amin'izany azafady indrindra raha nabavy raha nantany an'izany tato ianao fa itsika miaika fa manjary mifanjinjaka foantsika miresaka zay efa mifampiresahana hoe aiza koa misy an'izany ianareo FPVM mampampianatra foana fa aiza misy hoe fahotany razana efa maty tsy mitovy amin'ny fivavahana anankiray ve nareo mibebaka sy mifona ho an'ny olona efa maty tsia tsy marina zany tsy mifona ho an'ny olona tsy mibebaka ho an'ny olona efa maty zay mifona mamelany ny elony fa toko fahasivy ny Daniela toko fahasivy de mba raisinareo noty tsara hoe 2:40 io ny avalinareo rehetrarehetra zay olona milaza an'izany teny zany aminareo de sady manao fanatra entsika mariana moa fa fanatra an'ny fiangonana io so de gaga ianareo an'ny fiangonana fa misy foana mantsy miteny hoe matavitavy mihitsy ho paster am'le fanady zay najoro le raha matoteto de Daniela toko fahasivy 2:40 fa ikitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ao tonga de mailamelaka betsika manao hoe tompo mifona aminao aho araka ny famarinanao rehetra ao ka re inona ny fahatezerinao sy ny fahaviniranao amin'ny Jerosalema tananao tendrombohitra masina de eo am'izay vakio mafy ninona ozy ataovy mafy miara mamaky ninona ozy izy eo aloha ny eloko ao aloha ianao le mibebaka aloha ny eloko aloha sy ny fahotan'ny razanay dikan'izany zany tsy afabelitsika fa zay le hoe tarana boanjo foty bonemba de ifonana de io angeny mahela be an'le fibebahany satria tsy maintsy antaninao hoe akoatran'le efa niresahako taminareo hoe lasa ianao manadiady any dada manadiady amama tonga de le solution miako anareo satria zavatra efa niresahana foana zany ahoana ary ny afantarana zany pasteur raha mbola velona dada sineny de dada sineny anatonana dada mama bebe atsika ve mpanao an'izao de dada atsika ve mpanao an'izao dada be atsika izy mpinaparaky raisinao mpinaparaky dada be fokarongony dada be satria ny raha ny dada be no nakao amin'ny dadanao de ny raha ny dadanao no nakany aminao misy raha iraisanareo zany de zay iny raha iraisanareo iny mahatonga an'le hoe lasa misy karazana aretina mety lovaina vany misima le teo aloha de simy dada simy ianao fa ny tena olana koa amin'ny ozina tsara ny afantarana anareo hoe misy ozina mandingana génération zany koa mila fantatrinareo ny atao hoe ozina mandingana génération de hoe ohatra simy dada be de teo amin'ny dada tsy simy fa niteraka indray ry dada taterina de misy simy ohatra misy taranaka zao avy any amin'ny ramatoa misy hémorraïde de misy hémorraïde amin'ny dada be antany tsisy ny teo alohany fa niverina tato amin'ny dadany sy niverina tato amin'ny zareo amin'izay le izy de zay le tena olana de mety mandingana de anisany ihany koa ozina ihany koa zany ren'le hoe aretina mandingana tahaka an'ren'le hoe vai misy vai any amin'ny fitombenana misy vai satria misy zavatra nampifadin'le razabe tany aloha hoe tsika tsy mahazo mihinana ny tira zay taranako tsy mahazo mihinana malina ny taranako ozony zay vao mihinanareo de misy vai de ibebahany zay folony zay Jesosy fa zay tsy manaraka an'izay teny razambiana sy ny filozofia an'izao tontolo zao fa zay voalazanao ihany mariana tompoko fa itsika tsy mitandrina ny fombafomba n'izy afa-tsy zay voasoratra ao anaty baiboly irery ihany tsy indrina mafy mihitsy zany raha antany ahy ianareo zany hoe pastera mety ve ny ohatran'izao de valy ny fantaninao hoe ara-baiboly ve zay fantaninao zay sa tsy ara-baiboly zay ihany de ampy mantany mety ve le mandevina tavony tokony ambaravarana tsia satria tsy ara-baiboly zany ary inay za raha ny tavony tsotra fotsiny alevinao nana tambolona ho amin'ny fotsiny vita nadory ny anay nidorana daholo izy rehetrarehetra vita point c'est tout tsy mila mitady ina moa zavatra sarotra be amin'izany tsika ahoana indray lohatsitsinjaza dory fotsiny anaty fatapera re de vita ka de anahirana be ve ny mandoro an'iny zavatra tsy ngeza be ny ohatry ny pneu ny be an'iny akorina hoe ohatry ny adorana fotsiny iny de vita mino aho fa mazava aminareo mety ve paster no mibatetana amin'ny andro talata tsy inona ny olana amin'izany batao ny etanao na talata na latsinainy na larobina amin'ny sasakalina tsy olana tsy problème zany mety ve paster inona ihany koa no zavatra mampatahotra anareo toa de teneny hoe
mamoaka vola talata avao iny volanao rehefa mitokony amoana anazy amin'ny anaran'i Jesosy dia samy vita e. Azonao ve zany? Ny anazy zao navoaka ko maly talata namoaka vola zao vity zavatra zao tsy banky mbola misy volambola ty aposiko ty. Fa tsy hitako mihitsy inona le olana ao anatin'ny baiboly zay voalaza atao anatin'ny soratra masina ihany ny tsika nitandremantsika. Ary efa namerina zany tsika eto amin'ny radio hoe ny an'ny fadin'ny kristianina zavatra tsy azon'ny kristianina hoanina dia le asan'ny apôstôly sady mamitina ihany tsika le hoe raha zavatra kendaina sy ny zavatra avy any amin'ny sampy. Zay ihany ny fady antsika raha zavatra hoanina ary nitoka moa mazava ho azy. Dia nisy nanontany hoe pastera ianao moa miteny hoe fady nitoka nefa amin'ny baiboly miteny hoe miotoka zay efa ho faty. Dia ahoana ray zany zany baiboly zany pastera? Tsotra fotsiny, nga ianao zao efa ho faty? Efa ho faty ianao zao sa tsy mbola ho faty? Zay fotsiny le fanontaniana ka. Mandeha ianao nga efa ho faty zao e. Tsy maniry ho faty dia aza misotro aloha zany ka. Zay efa ho faty ny teneniny amin'izany ka raha ho faty ianao zao dia misotro ary raha zay ny tianao e. Azonao? Le efa ho faty ngely efa ho maty ara-panahy e. Efa leo ny fiainana dia mihinana n'iny mba atozitozy kely dia adino ny fiainana. Dia izy ny tompo alao izy inana raha zay ny hoe veriny. Fa zany tsy miteny hoe mety zany fotry andry anao fotsiny amin'izay ny tompo zany ataovy e. Ohatran'le dada rehefa le teny izy ataovy ary. Dia le mafaly be dada mihitsy ny teny ataovy ary. Izy ny teny ataovy ary nefa miandry fotsiny izy raha avy hoe naninona ndray e. Saika efa niteny taminao e. Mihina fa azonao le tiako te hahatongavanao anatin'izany. Noho zany tsika zany zay voasoratra ao anatin'ny baiboly ihany zay ny antsika nitandremantsika. Tsisy an'izany alavolon-jaza zany. Le fanontaniana tato hoe pastera mety ve le manisy bokotra kely amin'ny tanan-jaza rehefa maniry nifiny zaza dia maninona moa zany le bokotra? Sa mampaninana anazy le bokotra hoe amin'izay izy tsy mivalambalana. Ny anay tsy nasiana ninina ny tanany tsy mivalambalana zany mihitsy izy ary raha mivalana ary izy mena rahan'i Jesosy sitrana izy. Izy koa ingendra misy fotoana mivalana mihitsy satria le maniry nify dia tsy zakany e. Dia tsy hoe asa na devoly le izy maniry nify hoe mivalana izy fa io mihitsy ary le nitenen'ny devoly hoe valambalana le zanako. Fa lôjika izy indraindray raha mivalambalana satria tsy zakany le maniry nify dia manavy izy. Mino angamba fa azonareo ve zany? Ohatra le grotte pastera misy kalan'ora dia maty mihitsy le olona miditra ao. Eny mety misy kalan'ora le grotte fa mety tsy le kalan'orany ao fa le herin'le mercure ao anatiny hoe dia maty nareo rehetrarehetra vao miditra ao dia matetika lasa masary tahotra hoe misy inona moa misy inona kalan'orana vazima fa le tsy fahatakarantsika koa nandray dia lasa mamorontsika ka araova zavatra mahafatifaty na zavatra ohatrany hoe rehefa mihoatra n'le takatry ny saina dia hoe mananjina be ty azo ty fa zay manatony hoe tonga dia maty ho azy daholo. Nefa mety azo manitona nandre manitona ohatra izy misy mercure ao ambaniny dia maty daholo zay vorona manodidina anazy eo. Dia tsy hoe le azo mananjina fa misy zavatra mihitsy ao hery zay zavatra naturel science dia tsika zany mora mbakainy ny devoly eo ambadiky ny science. Azonareo ve zany? Ohatra hoe narary ianao dia ozy satana tany amin'ny dadarabe hoe ty hoanina rehefa mihinana ny ty ianao dia sitrana. Dia raha avy ianao sitrana dia za mino mihitsy fa tsy maintsy le dadarabe ny tena ary nahay le dadarabe dia tsy le dadarabe re olona nahay fa le zavatra meny anao no nampasitrana. Le zavatra meny anao dia iza nanamboatra an'iny? Dadarabe ve nanamboatra le ravikazo? Dadarabe ve nanamboatra misy dadarabe mavita manamboatra ravikazo ve ny aminareo any? Sisy. Fiza nanamboatra ny hazo izy? Azonao? Dia le zavaboarin'Andriamanitra nahasitrana anao fa izy ny nampiasa azy, izy ny sandoka nampiasa azy dia izy ny manome voninahitra. Fa raha tena mivavaka any antsika araka le toromarika amin'ny pastera teo dia tsika ny natoron'i Jesosy andreny e. Tena hain'i Jesosy mihitsy ny manoro hoe minany ianao tanalahy, minany ianao tanavavy, minany ianao katsatsaka, minany ianao gadradraka. Za efa nahita sao dia menareo minana gadradraka fa ny kozininanay tena expert amin'ny finanana gadradraka mihitsy zany. Tonga dia alany ho elan'ny ray manontolo alany le lohany iny hoany manta amin'izao fa aza aloha tena teo zay Jesosy aza mba atao an'izany ndray androany hoe minana gadradraka fa dia tena tsy mety amiko mihitsy. Gadradraka tonga dia le gadradraka iny gadradraka moa tsy namiala raha ny lohany dia mbola velona herinandro izy ao aorian'ny fialan'ny lohany. Zany kio mba mila fantatritsika enkio zany. Azonareo amin'izay zany dia le zavaboary zany no ampiasain'ny satana. Dia tsika lasa babo hoe mahay le devoly. Tsy izy mahay fa izy fotsiny mahay mifampiasa andreo satria Lucifera avy any an-danitra nazera mahalala n'io zavaboary rehetrarehetra io. Dia tsika zany mila mivavaka manontany an'i Jesosy inona Jesosy ny fanafodiny ity, inona ny atao amin'ity. Ka ny fady antsika zany dia zay ao anaty amin'ny baiboly rery ihany. Mazava sa tsy mazava zay? Raha vao tsy voasoratra ao anatin'ny baiboly tsy fady antsika za mihitsy zany. Tsotra ihany
rahatsika le taranaka voaozina le hoe tsy mahazo mihinana malina le fady miobonga hoe nareo tsy misy mahazo miasa ivelan'ny tanàna na le nininona fady tany de ibebahana ifonana miaiky hoe miaiky zay Jesosy fa nanompo sampy ny razanay teo aloha zay akehitriny mibaby ny vokana bebaka aminao a Jesosy fa tsy amerina an'ireny fanompo-tsampy reny intsony natao hoe mibebaka de ifonana mazava ho azy fa natao hoe mibebaka de hoe fiovantsaina hoy pasteur Alain Samuelson nazava an'izany fiovantsaina natao hoe mibebaka na hoe to be back izy pasteur tahina amin'ny teny anglisy miverina ny dikan'izany ao amin'Andriamanitra ny mibebaka ihany koa zany de hoe miala eo amin'ny toerana ray mifindra toerana ray noho izany raha tato amin'ity toerana ity no mifindra nakato amin'ity toerana ity de tsy bebahako tsony amin'ny manaraka satria efa ato amin'ny toerana vaovao azao ratsy anga hoe niverenako indray ilay toerana teo aloha ny zavatra efa mibebahana zany tsy bebahana intsony fa ny fifonana no azo averimberina satria mety misy ota tsinandra indray mahazo anao eny mety mahita olona mandalo ianao de mba nitsiritra hoe tiako zany fiary zany tiako le trano de nisy fitsiritana atao aminao zany le atao hoe ota tsina zany fa tsy hoe mibebaka fa mijangajanga de avy indray miverina mijangajanga de mibebaka indray fa mijangajanga tsy azo atao zany tsy azo averimberina ny fibebahana noho izany raha manontany ianareo hoe fa maninona zany pasteur le fibebahana ny isanandro satria raha ny aina 20 taona ianao na 12 taona de ny otanao rehetra zao foana ny ataovitsika ao anatin'ny saina misy boky ngeza be ao amin'Andriamanitra ao de misy stylo volamena zay nataonao tetỳ tany jusqu'à zaida de nisoratany tao daholy tsy misy tam zavatra nataotsika ka tsy voasoratra ao na ny tsara na ny ratsy na ny segondra na ny minitra na de nataonao tao amin'ny afina indrindra raha le nangalam-pinana de efa nisoratan'Andriamanitra nangalatra vongakeny izy tamin'ny 12 tamin'ny lahady sy zao minitra tamin'izao tamin'ny ora ohatrao de voasoratra zany noho izany misy boky ngeza be eo zany mety feno stylo mainty ao anatiny eo tsy fantatra stylo anoary ratana zany fahotana be de rehefa mandray an Jesosy ianao androany aloha de ozy Jesosy hoe saromako aloha ny fahotanao mba tsy ho hitan'ny Satana farany tena marina ianao tokony ho faty satria mpanota ianao fa fahafatesana tamin'ny ota de ozy Satana efa anay io satria io mpanota de ozy Jesosy hoe nandray izy androany de saromany ao le fahotanao averiko any saromany ao aloha de nidika le saromany lasa tsy hitan'ny Satana zay amelezana anao satria ny saroman'Andriamanitra lay fahotanao fa rehefa avy eo am'izay Jesosy miteny hoe hitanao reraka raha anarina foana ny fahotanao fa ainga ny bebao reo mba ikosehako azy tsy ho hitan'ny Satana intsony de isaky mibebaka ino de kosehan'Andriamanitra bebaka ino de kosehan'Andriamanitra aingana ho afa mbola misy kosehana satria raha vao miala ty fisaromana ity ka verina ianao na manota kely ary de tazan'ny Satana hoe inke olona mpanota fa nysaromanao fotsiny ao fahotany de anay io fa tsy anao de Jesosy isanandro mamindra fo foana zay nyteneny hoe akehitriny mandidy anao akehitriny ibebaka tsy maintsy mibebaka zany ny olona avao am'izao tontolo zao nakao amin'ny Jesosy tsy maintsy raha misy fiangonana eto ambonin'ny tany milaza aminareo hoe tsy mila mibebaka zany tsony satanika purement zany fiangonana zany fa tsy misy fandray famonjeny zany raha tsy mibebaka izy aloha ny fibebahana no ahafahan Jesosy mikosika tsirairay mamafa migoma raha ty zany le stylo de fafana ty le stylo de fafana ina ihany koa nangala-paiso voafafa nangala-pômy voafafa na tetary voafafa nanao kilalaoko vadivady voafafa nanao mody tsarim-bavy voafafa ihany koa eny tompoko fa na ianareo sampana manao tantara io ary ibebahana io reo vao vita ny tantara fa hitako misy karazana olona mihitsy ao arinan'ny tantarany lalaoviny de lasa toetra ny raiky tapisaka mihitsy le tantara zay nataony manao jilamboty izy de rehefa vita ny tantara efa mibatasanao mbola aiza izy zany ka iza izy zany zama ka iza de efa tenenina hoe tsy toetranao ange iny fa tantara iny nataonao iny ary ny tena loza ary lasa raiky tapisaka anaran'le olona le tao anatin'le tantara de na tantara raha na ny mpanoratra tantara ary nareo mpanoratra tantara rehetrarehetra amin'ny sampana de mangataka famondram-po mihitsy alohan'ny anoratana tantara averiko sy tsindriko mihitsy zao teny zao de zavatra avy amin'Andriamanitra mihitsy ianareo mpanoratra tantara tsy ono fa mila mihera sy mifona hoe Jesosy am'ty de mba indrana personazin'olona mamilava aloha zay fa mba amindrao fo de soratanao le tantara vita amin'ny fanoratana ny tantara satria ny atao hoe manoratra tantara tompoko de maka ny toeran'Andriamanitra averiko ihany ny manoratra tantara
dia maka ny toeran'Andriamanitra. Andriamanitra nefa manoratra ny tantarantsika. Noho izany raha vao manoratra tantara ianao dia manoratra karazana fiainan'ny olona anankiray. Eto dia asiko vehivavy maditra mpijanga, dia tia misy lehilahy anankiray, reto tokony mifanena, tiana ataoko hoe zanany, ty zanany teo ny ataoko hoe maditra. Ianao zany lasa mandahatra n'le tantara. Fa ekena fa tantara le izy fa raha vao tsy mitandrina tsara ianao, mivadika ho zavatra hafa ho an'ny Satana io, ka ahafahan'ny Satana miditra ao anatiny ao. Noho izany zany ninona zavatra nataontsika rehetrarehetra tamin'ny fiainana dia nysoratan'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra izany dia mila hibebahana tsirairay. Ka ahoana pastera natadiavana an'izany, zay ny ilaivana ny fanamasina. Tsy vitanao zany, fa zay ny mahatonga ny hoe raha ho avy izy apiaika anareo ny fahotanareo. Zany hoe le fanamasina ny tonga dia mitonga ao aminao. Za tompoko ampanetretena fa efa manetretena foana isan'andro anandro. Fa io fanahy io tamin'ny niditra tato amiko, tamin'ny vadiko narary mafy, ary injato ny tanysaiko taminareo zany. Fa tena henoko mihitsy zany hoe haiko daholo. Io soratra masina io tonga dia laniko tsy enjery. Zany fanandratana an'Andriamanitra, fifonana, mamindrafo amiko Jesosy tamin'ny fahotako ohatran'izao, tamin'izay lenanao an'izao, tamin'izay lenanao an'izao, zay mivady mifamaly, tamin'le fotoana ohatran'izao, tamin'le fotoana famibaradaraka fotsiny io vavanao io. Zany navarianany olona tamin'ny toriteny apôstôly hoe tsy voara fahasivy va zao aondretoloreto ohatran'ny mamo, ary to mahay amin'ny fitentsika mianakavy izy, nefa reo nge tsy nianatra n'izany teny helenista sy rehetrarehetra zany. Noho izany rehefa tonga ny fanahy dia mavita mihoatra ny olona eritreretinao ary izy, ka tsy ianao no mametra ny fiasan'ny fanahy, ianao ny ampiasain'ny fanahy, fa tsy ny fanahy no ampiasainao. Andriamanitra tsy azo ny olona ampiasaina, fa ny olona no ampiasan'Andriamanitra. Noho izany zany dia ianao ny fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra, fa tsy Andriamanitra no fitaovana eo am-pelatananao. Mazava sa tsy mazava zany? Noho izany mila manaiky isika. Zay zany le hoe manaiky zay fitarihan'ny fanamasina, zay tolotsain'ny fanamasina aminao, dia iny fotsiny ianao manoratra. Zay le hoe manaiky ho fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra antsika zany. Zay zany le hoe tsy mahazo ataony hoe aleo aloha fampiasa fanahy masina eto, ary efa niresaka an'izany foana tsika hoe fadio, fa tsy ianao zany mihitsy no ampiasa fanahy masina, fa ny fanahy masina no mampiasa anao. Zay ny tsy mahamarina ny hoe za zao mbola tsy niomana ny toritena, za zao mbola tsy zao, fa amin'ny fotoana any andrelin'ny tompo anao tokony tonga dia misy teny eo am-bavanao ao, satria anao fa ho fitaovana vonona foana. Ianao zany instrument fa pré foana. Ka na anaty bisy ary misy olo Jesosy toriteny olo io, dia tsy mana hoe tsika nge zao aty anaty bisy Jesosy fa tonga dia manana teny hotoriana aminazy ianao, satria ianao fa fitaovana pré foana ianao. Zany ny teny anao aza mba mifanenako na iza na iza, fa raha vao mivava zay no teny ka hoe misy hirika ahafahany mitory, raiky ty naadiny ray ry tsaky ato, raiky ty Jesosy tadirika kely ahafahana miteniteny filazantsara aloha, mafy ny fiainana zao niakatra iny lasantsy zany, zay nge ny antony ivavany za aloha ty hivavaka any amin'izay vao miteny hoe zany mila vavaka za mihitsy etitsika niany androano ay na ho pariva ary mandra fa tena eninao zao fanahy miteny amin'ny vavanao zao. Zany hoe le vavanao zany efa tsy mety ohatran'le taloha mpiteny ratsy ny vava taloha nge rehefa miteny ratsy tsy mila formulena inona zao niteny ratsy ho teneniko eto, vao hitsaka ny tonga ina re niteny ratsy ho teneniko amin'izay ina re zay narefa enanao an'izany tamin'ny teny ratsy, mietreritra hoe ina re misy zavatra mahazo le vava tsy mitandrina tsao dia tsisy saina tonga dia mandeha fotsiny automatique. Vita amin'izay le izy hoe inona koa ky nitenenako an'izay teny zay, dia le namany koa za kory kimba gaga ndry ty mahay vava, za tyky tena mahay vava mihitsy, malama mihitsy io vavany io. Noho izany ny olona tarihany devoly koa zany tena mahay vava, tena mandeha ho azy koa io vavany io. Dia ohatra zany keo anao rehefa tarihan'ny fanahy masina, manoratra io tananao io fa ampatsevin' Jesosy ianao nangala-paiso anao vria, manoratra ianao, manoratra fotsiny ianao sisy tadidiko iny Jesosy, tadidiko le ohatran'izao, eny Jesosy nangalatra kahie, eny Jesosy nangala-paiso, eny Jesosy nanao ka zara ho etretinareo amin'izany hoe ampatsevin' Jesosy anatra amin'izany hoe tadidinao. Rehefa nijery tele tao aminao le olona sahirany reny tao amin'ny papanay, satria zay tamin'izany nanana le tele kely le noir et blanc le takatakatakataka rehefa vadika ny ondiny, tsy haiko an'izay nananany reny taloha be. Tonga eo le zandry kely eny zay efa anao na te androaka ny zalaody izy tsy mety mandeha mody mihitsy, tendakanina be le anankiray zay hita hoaniny daholo, farana ny nasiko taindelo le azafady afa miresaka moa le izy le mangazo, mbola zaiko tamin'ny mbola zazakely zay tamin'izany ito koa ka izy hoaniny je tonga rehetrarehetra zay nefa ny ao an-trano hanina hoanina koa mba hoe juste le hoaniny isan'andro. Fa nampatsivon'i Jesosy anao hoe tadidinao, fa tena ny fonako ne zany hoe Jesosy malahelo koa raha ny zanako mba ataony olo ohatran'izany any an-tranony any, marary aminao nge io
rehefa tsy aminao koa ny toerana dia ohatrany hoe tsy marary aminao le izy. Napatsihevin'Andriamanitra hatramin'ny nangalatra kahier satria tsy nanana kahier 50 passe dia tao anatin'ilay 4 heures le sinoka za mpiandry an'io 4 heures tsaroko hoe nisy tao tsaikitsaiko moramora dia nalaiko moramora tao le kahier dia ohatry ny hitako anatin'ireo ke Jesosy za moa dia kahier le nangalarako azy ke tsy hoe lalaoviko hoe fa tsy ampy ny kahier anay tamin'izany dia zay tao na le mpanao kiraro moa papanay dia tsy naharaka an'izay mety ho fananana dia nalaiko tena ny bebako daholo zany eny fa na ny côté mety ho ratsiko tamin'ny fiainanao re nitsindroko fona Jesosy fa nanala baraka nitsindroko anie tamin'izany le sinobe eo aminay rehefa périmé ny bomboany dia ariny eo anatin'ny zordira daholo dia zay le miandriandry an'le izy dia raha voalasa le sinoto dia zany voalohany mikariko an'le zordira eo dia mihinana tamin'izany mba ninanako an'izany hoe lavasikeri tamin'izany fona raha mba miteny an'izany moa zany périmé inona raha tony zavatra masisisa fahafa hoana fahafa ny tsirony tonja dia tsy tiako le izy za tsy nalala hoe nitsirona fromazika ohatran'izany fa rehefa inona raha ty zavatra masy efa ratsy angamba ao dia simba fa taty arina vao nalala hoe nitsirony mihitsy ny ohatran'izany mafy aloha le zanaka tsy manana za zany tena miteny anareo raim-pianakaviana tonga eto mba tena miasa tsara rahalahy tena aza misotsorotoko zany tena mivavaha dia tena mivelomo mivady aman-janaka fa mampalahelo zazy io zazy io ny tena mahita hoe za tena nisy fotoana napatsetsetra ny foko ny saratsaraka mihitsy tamin'ny fotoana nisy olona teo aminay nanana bisikileta kely be deabe le zanany za tena tsy nanana moyen vidana fa pasteur ohatr' zao dia le zanako kely kileta papa zay ndre le kileta kely isaky ny mandeha pleke vao mahita an'le kileta kely le olona narary ny foko ny dongo tamin'ny Jesosy mba meo Jesosy teo mihitsy ny nalalako hoe tena mila miasaka itsika dia mila mivelona itsika fa ny zaza tsy malala ny tsy misy mafy be rehefa le manala azy amin'izay hoe ndao ahody aloha ala hoentina mody ndao ahody aloha ndao fa manaraka idijeva mampapakileta tsara lavitra noho io fa rehefa tena namaly vavaka tokoa ny tompo anazy tsiraray izy anakefatra sotra Jesosy sy mitehaka ho any mitaovy mafy rehefa mitehaka ho any Jesosy telaza aminao hoe soratan'Andriamanitra daholo zany fahotana rehetrarehetra zany nareo nanao kivadivady kely ndry mama za dada dia fa nisoratany Jesosy zany hoe ay mama dia dada tamin'izany dia bebao daholo zany tsy fantatry na tamin'izany mo kilalao moa misy be deabe dia ifonany reny satria reny kivadivady reny no mivadika sodomita mantsy rehefa avy eo misy mantsy mpianada izy mpikouzin izy dia manao vaminao kivadivady ry zareo dia lasa sodomita nge zany azonao dia zay mahagrave be nisy dia mila hibebahana dia reny le atao amin'le cure-dame le fampafantarana an'izany rehetrarehetra zany hoe zany ve le fahotana na tonga antony nen'le olo zay zao dia ry zareo zany misy tsy ampy foana ao anatin'ny rahany ao rehefa tena nanontaniany Jesosy dia nisy fotoana nanao lova tsy mifindra ry zareo zay no natonga any zareo tratran'io le lova tsy mifindra tsy mahazo manambady olona ivela amin'ny fianakaviana dia mivadi-piavana dia mitovy ny raha dia rehefa mitovy ny raha tsy mamean'le tena sokady tsara satria reo vao mitovy raha mantsy dia lasa misy fahasembanana azonareo tsara zany zavatra zany dia zay no natonga an'ilay misy tsy ampy foana ny raha ny bepahana ny fonana dia tapahana ozina ny ohatran'izany zany rehetrarehetra zany mahatonga an'le resaka ozina lava be satria raha ho tany saina eto na alina arany andro tsy vitsy zany dia anjaranareo no manontany an'izany tsiraray any amin'ny dada rehefa tsy miteny dada mama tsy miteny mamandana makany amin'ny bebe rehefa tsy miteny bebe tena mivavaha ahoana le fivavahana pasteur manao akanjo fotsy eno tsara le fanazavana manao akanjo fotsy ambony ambany raha piomana raha ohatra ka olon-tsotra lahika am-piangonana dia akanjo fotsy ny anaovana dia ozy izy dada hoe asio lamba fotsy koa ny sezanareo raha tsy mananareo na tranolay ary dia asio lamba fotsy ao an-trano fa maninona ny fotsy le izy paster satria re tompoko ny fotsy mariky ny fahazavana any amin'ny apokalipsy koa no milaza an'izany mariky ny fahadiovana mazava ho azy kosa aloha hoe fa raha hitady an' Jesosy ianao tsy lamba mainty ny ataonao an-trano na lamba mena jaky satria ny mainty dia mariky ny fahamaizinana ary mena jaky dia mariky ny rà noho izany tsika efa tsy manao sorona intsony tsy manao mariky ny rà tsika efa ao anaty fahazavana tsy manao mainty ny kolera fotsy dia mariky ny fahazavana zay no mahatonga ny altarantsika tsy misy afa-tsy fotsy dia le mauve io hitanao izany miariky ny fiandrianan'Andriamanitra moa io zany ty loko hitanao volomparasy ty noho izany reo ny akanjo anaovanao mifoazy ianao ao fotoana amoazan'i Jesosy ianao dia dada moa nampianatra tamin'izay ary mbola tsaroko hoe raha vao manofy ianao izy avy mivavaka ka manome lera Jesosy ohatra hoe 12 3 25 ohatra le izy dia ora sy daty zay ary ny anina moa ny andro sy ny daty ary ny ora zay eo nanao amin'i Jesosy
zay zany le fanaovana azy. Mino angamba fa azoazonareo saretsainy zany. De io zany ny ora sy ny daty zay onanao am Jesosy. Raha ohatra hoe chiffre meny hira zany ny tiany irainao, ohatra hoe hira 500, hira fa 500 zany, de jerenao mihitsy le hira fa 500, jerenao le 500, de ao anatin'le hira fa 500 ny lesona tsoahanao, de alainao tsirairay par phrase le izy hoe asa ohatra jereo hoe zany 500 zany mba tsy tentenenako foana, ohatra 500 zao le hira de zao le hira hoe manda fiarovana Andriamantsika apinga manina ozy izy matohana izay manjoatsika. Hitanao mety hoe manana olana ianao, de io hira io zany tenenan'Andriamanitra hoe apinganao ny Andriamanitra tokony tsy atahotra ianao ao anatin'izay. Zay zany le izy zay. De raha ohatra indray moa tena farazay tena hoe temaiky ianao de makateny tonga de makateny amin'iny alina iny. Ny fakana teny re tompoko ho anareo le miteny ato hoe azavao amiko ny hevitra teny ty pasteur. Tsisy an'izany makamakateny fotsiny, tsisy antony zany. Inona nakanao le tena mba maraina fotsiny de mba nakanakateny fotsiny am'izao za. De tsy hita hoe nakateny fananininy ianao. Ny fakana teny ny fifadikanana reny de zavatra misy inona moa zany, misy antony mazava hoe noho ny am'ty asy ty pasteur de nakateny ty le teny tsy azo. De misy manontany ianareo, nanofy pasteur de tsy azoko. Za moa tonga de manome anareo numéro ny dada Rena Toandra hoe tonga de izy atsona fa izy may an'izany. De malahelo anefa milaza aminareo hoe hosahirany tsika mianakavy raha ohatra ka iantso ny dada daholo satria izy zao tsy eto toerana. De lasa mampalahelo ianareo de nanome vahaolana ho anareo ny tompo. Tsotra ihany ho Jesosy. Ataovy tsapan'ny olona sy fitadidin'ny olona le fanoharana hoe rehefa nanao fanoharana hoe nalaina ny vo natsipy teo amin'ny tanilonaka, nalaina teny amin'ny vatolampy, de ny olona rehetra ozy ny tompo mivanaka daholo tsisy nahalala an'izay tiany zany atongavana. Fa rehefa avy eo natsoko mpianatra manao hoe avingy anareo aty hitanareo raha ho an'ireny any ivelany de fanoharana ny ataoko fa aminareo satria mpianatra ianareo de azavaiko aminareo ny hevitry ny fanoharana iny. Ny vo de ny tenin'Andriamanitra, ny vato fo vato, ny tany de tany lonaka fo mora mandray, ny tsilo de fanahiny, ka ny vona lefa teo amin'ny tsilo de be fanahiny izy naniry ihany fa tratra amin'ny fanahiny. Fanaka mpianatra hoe hoay azonay am'izay ke ny hevitry lay fanoharana. Dikan'izany tsy ny olona rehetra koa no anazavany Jesosy ny fanazavana omeny, fa zay mpianany ihany no anazavany an'izany. Noho izany aza mijanonao le mpitazana fotsiny an' Jesosy fa midira mihitsy lalindalina de ho fantatra tsara ny hevitry ny nofy. Za misy taona manofy tena miteny tsy haiko zany Jesosy za tsy ahazo andada fa ny olona koa olona firy. Fa raha mety ianao de avereno de mba miangavy ataovy mazava tsara azoko de miverina iny tena ohatry ny feo miresaka, ohatry zany tsika miresaka za mihitsy ny feo engo de raisikonoto fotsiny. Efa nanazava tamin'izay fa maromaro tompoko ny zavatra ohatran'izany, na zavatra ampianariko ohatran'izao ary de misy taona amin'ny roa maraina manao akanjo masina de manontany Jesosy hoe nanofo ny vadiko, za koa nanofo tsisy azonay le izy, inona ny hevitra zany? De eo ampiaraka eo ambony seza eo rehefa avy mivavaka de ameny Jesosy ana am'izay hoe hitanao ny hevitra ty izao, mandray fotsiny ianao. Na ianao raha mirery hoe oa zany ve ny hevitra zany, oay zay ve ny hevitra zay, faly be anao ary tsy andrinao ary zay izarana an'izy amin'ny olo-kafa satria azonao am'izay ny hevitra lay tenin'Andriamanitra. Noho izany rehefa tsy azo le teny de mba misisika eo am' Jesosy hoe Jesosy tena tsy azoko fa mba miangavy are Jesosy. Aza atao tahaka ny olo-kafa ohatrandreny any ivelan'ny teneninao hoe ho an'ireny de fanoharana ny atao, fa aminareo kosa zao ny hevitra le izy. De mba hazavao amiko Jesosy ny hevitra io de ho hazavainy Jesosy aminao ny hevitra le nofy. Mba midongiany zany ianareo, ataovy zany fa hamangy anareo Jesosy. Ino angamba fa mazavy zay. De rehefa ohatra ndraika hoe tsy namangy tamin'ny nofy Jesosy de teny idongeo Jesosy inona kay ny fahotany razanay, mahatonga ny marary, mahatonga ny ohatran'izao. Fa zaho tena niaiky ny fiasan'i Jesosy fa efa nitantaraiko teto tamin'ny heriny, fa rehefa tonga tao amin'ny fivorim-pianakaviana koa zay ampapana io mamomamo fa tonga de niresaka be mihitsy. Fatatsy moa tsika taranaka razanatra hety raha vavina navaly manjaka, tsika de manao lafika soronandevo, ohatran'izao fanaovana soronandevo zao ny atao ianina ohatran'izao. Tsika nanana ny kiotokely mpanirakiraka tamin'ny fotoanandro reny ny raha ny razambe atsika, fa mandray noty fotsiny asisa. Za mihitsy manontany anazy hoe tenenao na tantarao fa tonga de miteny fotsiny ivavana io, niraisiko noty fotsiny ay de ahoana koa zany re dato de zao hoe la mila mahalala
fialahy zao taranakray ihany zao fomba tsika letsy tsy miala am'ireny fomba reny tsika eo ambomanga io zao ny tantarana ambomanga tatarainy eo daholo satria izy moa le mpitarika olona ao amin'ny rova ao reny le rehefa makao amin'ny rovona reo de izy le migidy de hainy daholo ny tantarany io rova rehetrarehetra io a tatarainy anaray manontolo tsy fantany nefa fa ity ampelantanany inona moa zany filazany zany le fitantarana alefa tatarao ihany manome bomba amelezana azy zany le devoly eo zany le mamamo iny tsara mihitsy a de ampiasain'Andriamanitra miara-miasa koa ny zavatra rehetrarehetra raha zany zao anao ny teny hoe mbelany olona mamolava inona ny resahako am'ity tonga de tsy naheno ianao fa maiza manararoatra aza dino fa na Davida ary mody ny tapy ao anaty amin'ny baiboly fa jery efa misy an'izany ao a rehefa tonga tany amin'ny tanin'ny fahavalo Davida de mody ohatry ny olona daladala tena misy an'izany eo amin'ny baiboly a toy izy le mpanjaka hoe ity ve le mpanjaka mampatahotra ny olona hoe mahery be teo izy le izy ary teotry ny adala azonao tsara misy toana zany miara-miasa reny fa fetsifetsy masina moa filazan'izany fa aloha tsy atoran'izany loatra ianao sao de mody tapy daholo ny ray androany ka hoe zay ry pasteur ty de mody fa misy fahendrena mila haitsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa za mody tsy miteny hoe izy mamo a tsy nasiko olana mihitsy zay izy mamo fa avelako mihitsy izy tena ao anatin'ny fahamamony alalako inona ny tena ao anatin'ny fony a de ny tany sainy vita voaraiko teo daholo izy rehetrarehetra ino no noentiko tany ampiandry tam'izany tsy nitady ray aman-dreny iraka be tsony hoe izy aniraka anapaka ozina ihany fa tonga de mivadiko sy izay mpiandry rehetrarehetra tao aminay za pasteur anareo a fa eto zao ondrinareo za mihitsy nataoko nalako ny akanjo etikety mapasteur de nandoalika eritreretanareo fa mpiandry tao amiko ihany nanapaka ozina na tsy za mivavaka Jesosy a za mino fa mpanomponao io Jesosy tsy mila hitady hoe izy ny tena manam-pahaizana be amin'io de za nandoalika tapatapahany zareo ny ozinare raha mato manapaka oziny zany ki moa tsy ambaranao fa teneniny hatramin'ny tsy voalazako rehetrarehetra tao fa zarany renao tratrany eo koa raha zany eto am'izay ny nanako anio fa tapatapahako eto daholo rehetra na raha jeso tapatapaka daholo teo amin'ny ozinandrina raha navaly manjaka teo ny tena mafindrindra tamin'ny teneniko anareo hoe nisy mipoka tato amin'ny atoko tena naneno na eno ny mpiandry fa tsy zarery tena io minitra be o tongotra akavanana io a ny zirizirinitra anao ohatran'za mihitsy tapahanao satria tena tamin'ny foko za koa nino vita zay a eniko maivamaivana am'izay a de efa nanazava taminareo na samihafa amin'ny fiainana teo aloha sahirana ianao vao mba mahita eny ndre mandeha isam-bolana na raha mahita ary tena izany ambina sakafo ny mba hoanao sy rehetrarehetra fa hafa mihitsy ny fiainana rehefa tapaka oziny ianao tena na samy mpiandry ary a na samy pasteur ary a na samy ositr'Andriamanitra tsy mitovy ny olona anankiray tapaka ozina sy ny tsy tapaka ozina mazava aminareo ve zany ny olona tena tafaray amin'i Jesosy de le fanapahana ozina verina iny le fibebahana tena hafa mihitsy ny olona tena mibebaka tafaray amin'i Jesosy ny fiainany na samy manompo eny ary misy manompo mitsipozipozy sy ampisetony fa misy olona tena manompo tena hitanao hoe ananany daholo ny zavatra rehetrarehetra tena hitanao hoe misosasosa ny fiainany ka ianao zao androany mipetraka eto misafidy a iza ny tianao le mba manompo ampifaliana ve araka le teny tompo hoe ary zay niarahanareo tamiko mova nisy nampahory anareo de mamaly ny fiangonana hoe eny tompoko tsy nisy nampahory anay fa rehefa mivoaka am'izay izy manatiny hoe pasteur problème mampiainga ny fiainanay fa ory be zay ao tokantrano de mariny zany fa misy tokony mampahory fa hoetiny eo amin'i Jesosy mino angamba fa mazava zay amin'ny akabeny de samy tsipona am'izay inona nylaivana le Deutéronome nomeny raha la Venus tsotra ihany ino ny ahafahanareo référence inona am'ireny mbola ao amin'ny fiainanao ianao zao nanontany anazy zao le ranabavy ahoana pasteur ny alalana fa misy ozina tsotra ihany vakilo e Deutéronome iny misy vai ve ianao ve amin'ny firenena hafa ve ambony noho ianao ny lanitra aminao ve varahana ianao ve ny vilaninao ve mba mahita zay mba tokony ho hita ihany ny fitahirizanao ve mbola mba misy amikambiny ihany sa tena nanohanikoana raha tsy misy tena varahana ny lanitra viny tany de ianao de fa mahavaly anazy vakinareo le Deutéronome iray manontolo de ao nahitanareo tena mbola misy ozina mazava aminareo ve zay rehetrarehetra zay akoatrin'le fianarana sy fanontaninan' Jesosy vavaka zany ny amatarana ny ozina de famakina baiboly de Jesosy mamaly any amin'ny nofy mamaly amin'ny olona miaraka aminao mamaly anatoro teny teneniko zany zao tenen'ny pasteur teo zao misy zavatra amin'ny tokony azonareo raisy nanoto zao zany hoe marina zany pasteur fa zay koa fa mba nanao an'ireny kilalao reny taloha de fa matao zany rehetrarehetra zany mino fa nareo nanao kilalao police volaire ihany koa taloha
Libaba, comment t'appelles-tu? C'est la police, ça, volaire. Izy koa volaire fa libaba de fa volaire ianao tao anatin'izay. Azonao ve zany alibaba e? De nanao an'izany resa tsy nanao an'izany. Ny ankizy aky moa zany efa ali Facebook inona tianao TikTok sa inona moa. Efa zany zao ny efa tsy mahay tsy ny ankizy nge zany. Tsy haiko loha fa ny ankizy am'izao tsy mahay vitsili tsy mahay andreny le course piste reny. Piste lasa lavitra be course kapoka, toratoraka kapoka, manga fotsiny releko vadivady. Inona koa tsy haiko inona zao ny kilalao ratsy taloha mba fantatrinareo? Filalaon'ny ankizy? Bantsirôle, bantsirôle, vitsily, fangalapery. Eny e, fangalapery moa inona zany so mety tokony ibebahana am'le kiniafiniafina very Jesosy. Ohatra zany ka diniana, kasikasika. Fa za lomino e. Iza taminareo tsy nangalam-pihinana tambola kely. Nanao sa tsy nanao an'izany? De atao inona zao zany? Ibebahana. Mangalatra zany koa, ty zaza maditra mihitsy. Raha vao le remy moa ny tena zany hoe tahadray mihitsy. Fa raha vao le ray indray de tahadray mihitsy zany koa ma tsy fanaontsika zany. De kapoanao le zaza, fa alohan'ny kapoanao le zaza ianao koa mila mandiny teny. Azonao ndray mandeha nisy olona teny tamin'ny dada. Za dada nanofy, nisy voalavo be ao anatin'ny kibo. De za zany netrehitra hoe feno ody zany ho iny vehivavy iny. De zao navalin'ny dada hoe ianao anga miboridana eo masony zanako rehefa misolo akanjo. Eny dada, ndana mandeha de aza miboridana ntsony amin'ny manaraka rehefa misolo akanjo eo anatrihan'ny zanakao. Aya, fahotana ny misolo akanjo mitanjaka eo anatrihan'ny zanaka. Yey! Fa tsy hoe zanakao de mahazo mahita amin'ny fitanjahanao rehetrarehetra io. Fahotana zany. Hoe misolo akanjo ianao de eo ny zanakao. Nina moa ianao raha matoa de eo zanakao lahy mahitanao eo izy. De fa misy olona nge tsy mahalala zany hoe fahotana zany. Fa tsy azo atao ny mitanjaka eo anatrihan'ny zaza. Na mivoaka ary. Za na mivoaka ary tena miezaka mihitsy ho hitan'ny zanako. Eno za moa lazay ny olona tery-saina be. Fa za tompoko na any anaty tafika masina ary. Raha mivoaka zany tsy hitanareo kaikaiky fa miala lavilavitra mihitsy. Tsy hoe iny pastera mivoaka de olohan'ny tôbily de eo mitivitra be aloha de ny olona atao rina atao ijisy olo hoe pastera nge olo eo. De marina nge zany teneniko zany e. Tsika indray tsy makontrôle an'izany fa tsika tsy malala ndray manahirana be nge zany e. Mivoaka tao de olo eo ihany. Fa mba ndana ny fitanjahan'ny olona mantsy tsy tokony ho hita mihitsy. Raha ny tena marina. De zany mila tandremana. Fa mampiditra devoly zany. Napiditra fanajanga. De mila mitandrina tsika. Noho zany ibebao ho an'izay ray aman-dreny mahaino an'izao any an-trano. Ibebao ihany koa ny fitanjahana eo amason'ny ankonany zany. Fa tsy azo atao zany. Manana toerana ray ahafahana mibebaka. Inona koa zany ny zavatra mety tokony ibebahana? De tsy maintsy alana ve le trampangaraka efa eny. Atao inona ary le trampangaraka fa nga tsara be reny. Za manontany fa nga tsara be le trampangaraka e. De mamaly le mpiandry ato. Mamaly raha nabavitiana veny ato. Ka makelila ho pastera. Fa nareo raha mpiandry promotion inona tsy mahalala zany. Makelila ve mifalalana trampangaraka. Za ve zao hitanareo kelila ve zao za eto. Bajereo aloha kelila ve zao za zao e. Mamaly nareo eny satsia e. Satria mantsy raha ny trampangaraka efa napoka anay tena fa tsy haiko efa raha ragony zany efa nafeny gony ray. Fa te vao miditra ny trano aloha tsy misy fanasitranany zany inkeo amin'io trano io e. Raha misy marary eo amin'io trano io ka misy trampangaraka ohatra ankala be korotana ny trano. Tsy misy zany re olona Jesosy asa ao anatina korotana. Ny filaminan'ny trano fotsiny de efa mitondra fanasitranana ho an'ny marary. Mazava aminareo ve zany? Tsika mantsy manao dinika de le marary ataontsika dinika. Fa le trano koa mila de atao dinika aminazy hoe mba alaminy reto trano reto aisako moko nareo mpiandry sariny Ronaldinho ny eto amin'ny ina moa eto andoham-pandrinanareo. Ka zany miondana baolina loatra pastera e. Eny e marina koa aloha zany tsy lany zany fa tokony mba hoe farafaratsiny zany eo mba metenin'Andriamanitra ny eo anatin'iny eo. Azonao eo ingeo vao miditra ny tranonao de vafatapatatra hoe tena ty olo ty miondana an'izao ty. Mpiandry mpanompon'Andriamanitra de ny olozika ve raha mariakaray mbola hitako ao amin'ny tranonao. Sary marakaray manao zibo kely. De zany de mampiditra inona zao zany? Mampiditra iny zany e. Ataovy mafy jangajangana. Tsy fantatareko anareo le namako anankiray mpanety zay. Isako miresaka le vadiko pastera tsy mba mety mihinan-kanina mihitsy. Fa manino tsy mba mety matavitavy kely mihitsy izy fa tolatolana pitsana kely foana. De za zany ty izy amantsy azy ka mety zay mihitsy ngamba ho any vahana. Mandreraka mihitsy izy sedratra. Monimony izy amin'ny eo le mpanao le mpiteriteri le tena le mafana fo be any amin'ny fiangonana rahavavy any. Kelikely amizay rehefa niety amizay traka ohatran'izao
hitako tamin'izany moa mbola tsy nahita mpanety hoe ina moa mpiandry fa tao aminy tao nety vo nahita an'le sary le Maria Carré teo manao zipo fokelatra ty de zay hoe ty ranga ty mipozina atao aminareo ato fa hoana paster satria anao isaky ny atao ampiasana ka tsisitsisy atao de mandindinika Maria Carré foana ianao de hoy izy ianao hoe raha mba ohatran'ity zao mivadiko raha mba ohatran'ity zao mivadiko de tonga any an-trano nefa ianao tsy mahita an'izany ianao de tezitra ianao tsy mba botabota kely mampiditra de volanke reny zalo mino fa azonareo zany tsy azavainy zany le sary tonga de maninona mampiditra de vola de alao reny raha tianao niverina amin'le fitiavana amin'lay vadinao de aza reny mba sarinareo mivady zay zao raha makao aminay nareo de mba sariny mivadiny eo an-trano any rehefa miadiady kely de mba mijery an'le sary te ndretsika roa tamin'izany fotoanandro zany ndry teto ianao le tena tam'le oi tsara fa hitiko anao zao mbola tsy oi akory fa am'le mbola am'le tena mbola ao tsara tanao fa tsy hoe sarin'olo kafa ny ataonao anatin'ny trano na sarin'olo efa maty de ampandratra foana ny fonao isaky mahita efa nitantaraiko anareo teto foana le sy raha matoa efa hoe alao le sary sa le sary anniversaire faliny olo anniversaire zao izy fa vao mijery de manina indray mama raha mba te mantsy zao zandrinareo te mba niara mifaly teto mama ho mangina de andray mandeha indray ho any ina mo paka mama zao paka mama zao paka fa raha mba teto va zandrinareo isaky mpiandry izy teny koa fa mpiandry koa zany olo zany de gaga fa manina rio raha lany farany sorena ny zanany mandreraka mama zay tsy anao cadeau amin'ny mama tsony fa manina tsy mahafaly amin'ny mama daholo zay ataonay satria io le anankiray maty foana misy valo ny zanaka mama le fito tsy hita mama fa le ray maty ihany no hita mama ary za mihitsy ny fiainana le fito ohatrany tsy hitanao hoe mbola misy eo de malahelo izy zay ataonay rehetrarehetra pastera tsisy mahafaly anazy daholo fa le zandrinay maty ihany no mampalahelo anazy zay tena miezaka oentinay izy makany full point eny andalana mitomany fa manino raha mba niaraka taty mantsy zao zandrinareo tena mba faly oentina ny amin'ny hotely mihinan-kanina fa manina tsy mihinan-kanina tsy mba nisy ohatran'izao tamin'ny androny zandrinareo hoe zany foana hony ao an-trano ao eto zany miangavy anareo mihitsy raha emandreny raha mety alohalony lasa ombany lasa jereo fa misy olona mba vely leo akaikinao manao zay mety izy fa le lasa nge tsy afaka hifotsony izy mino angamba fa azonareo zay de zany no anasorana an'le sary rehetrarehetra asory tsy didy jadona ngely hoe alao le sarin'olo le fa maty ao an-trano hoe fa mahasoanao io lasa miazona anao foana jesosy efa tianao zava-baovao eo aloha ianao mbola miraikitra olina am'le sary teo aloha azonareo ve zany resany zany de io mampiazona anao de zany rehetrarehetra zany mila alana de alana le trampangaraka alana satria reny tam'izay nanao méditation tamina laody ny dadarabe tamin'ny taonano de amin'ny alalan'io tranokalo toile d'araignée io de afaka ampidirana famosavina tsy hitapopoka ao anatin'ny tranonao averiko aminareo mihitsy misy karazana ody gasy eny amin'ny doany zay tsy mandaitra raha tsy asina toile d'araignée de asina vovoka tramompangaraka zay ny composant anatiny de vovopaty de asina ny tany malanjy rehetrarehetra io dia zany zany composant fanaovana ody reny inona mo tramompangaraka sy tranokalo reny de alao nareo te tady valim-bavaka nefa manalany zany raha tsy de efa manahirana atsika de alany zany de alana koa reny tra lamosy tsokatra hoe tony lamosy tsokatra no fanafody varatra rehefa avy aminao varatra tsy te alala zay sokatra aminareo zany izy fa alao tao zany iza ny ody varatratsika moa iza zany iza hoe antsika ny mpiara tsy mpiambina atsika jesosy tsy mila manana an'izany mpanjakabe ny tany pastera ka ny anarany rehefa hoe mpanjakabe ny tanyko iza moa mpanjakabe ny tany sy ny lanitra de alana tsy le azo ny stilan'andriamanitra fa le anarana napetrakintsika tao aminy mazava amintsika ve zany de alana koa zany mino angamba fa fenitelo namerina an'izay tsika de ho an'le te azo valambavaka rehetrarehetra esory tao daholo eo rehetrarehetra eo de mivavaha amin'ny alina na am'raiky ambin'ny folo na am'roa ambin'ny folo na am'ray na am'roa fa manana ora fixa iresahanao amin'i jesosy hoe za isaky ny am'roa ambin'ny folo eo no miresaka amin'i jesosy fa izy nefa nametoke midediavany jehovah teny-bola hita izy fantanina mba aiza aiza reo zao miboky ny fiainanao hoe efa tapitra voakosika ve ny fahotana sa mbola misy de hiteny anao hoe pastera kora maty alohan'ny avoakosikany non valina andriamanitra izy tsy avela maty zany ianao raha tsy efa tapitra voabebakao reo fa na amin'ny ora farany ary mbola vitan'andriamanitra no mampalemy anao ambony fandriana aloha avelany eo aloha anao ray volana de asainy mifamela tsiraray am'izay olona nananao ady mba hahafahany maninona kosika ny antony eny re olona za zany eto mampahery an'le olona mararirary ely ambony fandriana vao maty reny
misaora aloha an'Andriamanitra ny re olona hoe mbola mararirary kely ambony fandriana aloha ianao hoe ny antony apararizana hoe ambony fandriana ke tsy hoe anaovan'ny dokotera expérience tsy zay fa ny afahany mabebaka anao satria tsy te haka anao ao anatin'le fahotana Andriamanitra. Ozy Andriamanitra hoe miboky ny fiainana io reto mbola misy be da be izy ity nefa tokony efa anainga ho aty amintsika de abebao izy aloha ahoana ny abebana azy ataovy malemy ambony fandriana mihitsy aloha avy aloha eo ianao aloha eo te araroty raha marary eo ambony fandriana anao zao ka fa lala mody ibebao daholo aloha zay rehetrarehetra tokony ibebahany de izy teny ahoana moa ny afantarana hoe fa lala mody ianao ka izy moa malala fa tsika menakavy zao nge lala mody daholo izy sanandro sanandro sanareo zao miala eto de maka izy tsy lala mody ve tsika rehefa miala eto e mody any an-trano Yesu ohatrany eny anareo ko de mivanaka be mody tsika nge rehefa miala anareo matahotra ny lala mody daholo ka mbola matahotra ny lala mody reka ny tsy mampatahotra ny zany fa ibebao zay ny mahatonga le hoe maninona pastera misy karazan'olona vetivetika kely ny fialanainy teo izy zay raiky izy endry tsara maty izy satria efa fitapebaka fa misy mbola ohatrany jijijy ela eo de atao mifamela tsiraretsiraretsiraretsiraretsirareo zay izy voalainy Jesosy de aza miandry an'le jijijina ela za nangataka tamin'ny tompo rehefa hoalainao Jesosy aza atao le to de matampoka aloha sy le hoe ela be ko fa ataovy am'le atonina tsara mihitsy mba izy taona anaovako ahoana moa le atonina mba izy taona anaovako veloma aloha hoe veloma ry vady malalako veloma ry zanako za mantsy mba maniry hoe zany lasa lohany ramatoa veloma ry vady malalako veloma ianao alo afa nge zaza nge misy mamy fa eny Jesosy koa ne malala fa aza malahelo anareo fa zany ke hoe fa roapolo am'zato taona am'zany efa voky andro am'zany ohatra anareo ihany ko za nareo firy taona ohatrany hoe anitra loatra koa le roapolo am'zato any alo mba rehefa fieny valopolo sivifolo efa ampy any roapolo am'zato za mantsy raha tsy miadana tsara am'zany koa sahirana fa miadana tsika de am'zany vao mifamela hoe tsy mifamela fa hoe io efa io ny trano rakizy efa namela fiara papa ao tokotany ao reo Mercedes tianareo entina na le Porsche na le Anna zay fa misy jet privé ao tokotantsika ao rakizy raha va ny jet privé ao anse ny toizinareo mirediredy le pastera ny afarany zavatra rehetrarehetra toko tsy maintsy mengy amin'izay le maminany atao hoe maminany de mieritreritra io misy tolamaina Ezekela io misy tolamaina maminany ianao atao hoe maminany de alaiko saretsaina io fa nitsangana ny tolamaina de izy Andriamanitra hoe zay ny atretinao zay natao tonga amin'ny tolamaina io de zay atretinao anatin'ny lohanao inge ny tonga rehefa volavolainao fo anatin'ny lohanao hoe tsy maintsy tafita amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy tafita de tafavoaka ianao fa raha vozy ianao hoe tena zay mba ho aiza moa hoe za moa mba haninona de tsy haninona foana ianao raha ozy nareo hoe afaka Jesosy za mihino fa ho afaka rehefa mijery de io ny anarako fahitako amin'ny lisiny afaka de ozy ny tobe tanterahako aminareo zany izy aminareo zany efa mieritreritra an'izany sa efa misy efa mieritreritra raha za aloha tsy ho hitako mihitsy ny anarako hoe azonao hoe fa anatin'ny lisiny tsy afaka mila maminany am'izany tsika mazava amintsika ve tsy angatanana raha ohatra ka misy ny fantaniana raha mazava de mioko amin'ny pastery de bebaka angamba sisitsika de mandroaka devoly satria misy vavaka distance ho an'ny mpanala fanadinana mantsy satria misy mpanala baka reo tongeto anala fanadinana de BBC sy ny baka BBC moa fa vita fa ny baka de ny salle d'examen nareo roana devoly zay malala ny salle d'examen roay devoly salle d'examen io ahoana pastera za mpianatra ao amin'ny sekoly aloha tsy teneniko fa za misy toeran'le olona anankiray zay farao vao eo pastera nitendren'ny mpampianatra hoe matory foana fa inona ny antony fa iza mipetraka eo zay mantsy mifandimy pastera hafa ny maraina de hafa ny ariva fa rehefa nijereko pastera ny eo amin'le toerana misy anakay komorianina any fiangonana rahavavy zina moa fianarana rahavavy misy an'izany komorianina zany hoe io place io zany io no mipetraka eo foana rehefa maraina de rehefa ariva de le akizy atao amintsika no mipetraka eo amin'io fa izy tsy zavatra tadidy mihitsy zay zavatra ianarana fa maninona pastera fa ahoana de rehefa natao ny dinika ianao ve misy ozina ianao ve zao tapahana dana aloha manapaka ozina ianao any amin'ny 4e anapaka ozina atao amin'ny fibebahana mbola tsy miverina ihany fitadidiana zany hoe zy mahatadidy fa misy taonatra misy mangalatsainy zany fa iza moa mianatra ao amin'ny sekoly zao mianatra pastera manahoana nefa amin'ny fianarana milamina tsara tena mianatra fa zao aloha zay koa moa mifandimby ao anatin'le fianarana maraina hafa ny ariva hafa ay de manahoana nefa amin'le W petrahana
laha mainty tsisy teny ratsy ve le w tsisy marimarika satanika ve misy azany ko mantsy a jerijerena kitapo ve amin'ny normal tsara fa nyindro kely pasteur rehefa hafa ny koro maraina de hafa zay ny ariva zay rehefa miditra amin'ny ariva de ny maraina za tonga taloha tao de nijerika izy no mipetraka eo amin'le plasiko de zay zandry kely azafady tsy hoe nkomoriana rehetra fa alako moa ty zany no mipetraka eo aminy de izy manao raha manitra be mihitsy de io mipetraka eo amin'ny sezy io zany de lasa feno ody le sezy ipetrahana de reo vao le kristianina zanakitsika no mipetraka eo patenina be aloha sady marary satria mifanohatra le odiny zareo tsy le ody moa zany fa le Andriamanitra ry zareo de za pasteur ao amin'ny kaze vao makao ny tanako de mangiritsina daholo ny tanako rehetrarehetra iny izy tsy mpiandry fa mivavaka eto amintsika de ozy amantsy anazy hoe ianao efa manomboka matsapa ody de ianao ampanarika Zoma Fanavaozana de tsika rehefa mizoma manao ohatry foana miala ny ody amin'ny tanako ty miala de le tananao rehefa lasa masina de zay na tonga anao vao nitsapa amin'izay amin'ny kaze tonga de mangiritsina ny tananao satria misy ody eo amin'le kaze anareo de isaky mipetraka eo anao de ataovy latasy roay de voly na angatao moramora le mpampianatra hoe za tompo maniry mba hifindra toerana fa tsy eo amin'le toerako ataovy zay negosiena an'izay fa ratsy zany ianareo bado tiana tongavana amin'izany zany de zao hoe tsika zany mila malina fananianatra be ary ianao ka sendra n'le plasy misy an'izay nyteneko zay de lasa tratran'le fahabadona satria tsy mitovy ny Andriamanitra ivavahanareo izy tam'izay lalaody tsy afeniko aminareo tamin'ny lalaody de alaina ny ranomanitra io ranomanitra lovilovy zay izy mary misy anarana zay moa aloha tsy teneniko de efa misy ody de alaina de alefa amin'ny andrina de le lafiny de alefa any amin'ny tratra de asina ny kahe de alaina stylo de andrarahana ranomanitra kely eo anatiny ao feno zany ny anay ny fitaovana rehetrarehetra dikan'izany zay kasiana rehetrarehetra de feno ody daholy tsika zany mila malina tsika zanak'Andriamanitra fa marina ny tenin'Andriamanitra hoe mierina tahaka ny lioana de ianao tsy malala mipetraka eo amin'le toerana nala fanadinana tsy malala io sezy ipetrahana eo nefa misy olona mipetraka foana amin'ny lalaody de maloto be io sezy io araka le agairy mpanala fanadinana hoe maloto mifaty izy mpilalao razana satria ny ody misy razana maloto eo te atory ianao vao tonga eo amin'le toerana eo tsisy nininona tadidinao eo roay de voly adeny aty zany ny tanina mo salle d'examen w miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo roay any amin'izany tsy anakery tsy anavafana de mano tsara mihitsy hatrany atapindoha ka hatrany apalady de ho ataontsika zay rehefa avy eo zay nga manotanjona zay ny inona mo amaranako azy tanjona de hoe mba ho tafita daholo tsika amin'ny fiainana ny mpanala fanadinana mba ho afaka ny miasa mba ho tavavoaka amin'ny asany ny tady asa mba hahita asa ny maniry ho any andafy mba lasa makany andafy izy ny eny fanontaniana raha misy fanontaniana de rahana mamaly ay joro ary makety ary de manona anarana neny ay joro vavolombelona amintsika eny amin'ity androany ty raha vavinirina ny anarako tompoko faly mapatatra andrana baboliny tsika moa zany mba miara-miteny faly mapatatra andrana baboliny isalohatelo ny joroko vavolombelona anareo tompo ny joroko vavolombelona aminareo de arak'ilay tenin'ny pastera teo hoe tsika mpanaradian'i Jesosy zany de tsy maty zany tsika zany tsy aizo velan'i Jesosy fatipotra zany tsika zany hoe overy tsika zany tsy tia mihitsy naverezantsika fa tsy maintsy miny fotoana foana tsika na de efa malemy mpandrina rehefa hoe tsy mahetra atsony fa ny joroko vavolombelona nareo zany nivajo zany voan'ny suffisance rénale zay efa tena phase finale de ozy ny dokotera hoe tsy namantsika atsony de ozy matsy ny zanako hoe samia mboatra saina fa tsy namantsika atsony dada de zao ny zavatra tena hita zany efa tsy mateto zavatra teneniny de manonona chiffre foana izy de le chiffre de efa chiffre moa de nijerena zany de hira de le hira jerena zany de hira le ataon'le miandro faty reny daholo de efa tonga de efa fantatro zany ho alain'i Jesosy izy de efa naharitraritra ela ihany izy efa ray vola mahery izy zany nalemy tsy niteny tsony de tsy minakanina fa nefa mbola mitepony fony masina efa manao masina koafafy zany de miteny izy hoe misy fotoana teny indray mandeha fotsiny amin'izao ony teny ory izy amin'ny lakamisy ony amin'izao de avy eo le zanako vavy mpiandry nanofy hoe mama dada ozy izy nanofy nanao capuchon mainty be feno laly
dia maloto be ozy dia lasa nazakazaka ty amin'ny dada dia efa nazakazaka ty amin'ny dada dia ozy dada hoe marary anga ozy izy olo io marary izy hoa dada misy ozy mifampoantsampy be ozy izy fa tapony io zavatra zany tonga dia amin'ny afo be io izay no tenin'ny dada dia lasa zany rehefa nody dia efa fantatra moa fa tsy namana ntsony izy dia mifamelan-keloka aloha zany natao taminay menakavy dia avy eo naka fanampiana naka mpiano zany dia nafamelan-keloka teo dia promotion le zanako moa zany nandeha tany promotion feno lanitra zay saorana azy zany dia nampahery koa moa ireo hoe tsy namantsika ntsony izy efa mpianatra izy promotion feno lanitra dia promotion feno lanitra efa mpiandra izy dia rehefa tonga teo dia natao ny mbola sy natao ny fampiana oza fa dia ozy le zanako indray za ozy zanako lahy indray zay dia izao no nataony hoe za ozy nanofy misy tranolay fiainano aminay tranolay fionana zany dia eo amin'ny ilana ozy ilana andaniny roa misy anjely dia dada manao akanjo masina eo ampovoany dia jesosy eo amin'ny devany tena volamena dia natolony an'ilay vadiko zany dia niraisiny le izy dia tonga dia fantatra ho alain'i jesosy izy dia avy eo izay taoriana kely fa nesesy be le izy dia le hira moa zany mandeha foana be dia be misy mandeha foana le sifra teneniny izay ihany nefa fa tsy miteny afaty izay ny teneniny dia avy eo ozy indray nataony hoe amin'ny sabotsy ozy efa vita an'izay fanapana ny ina moa izy zay vita zany le fanapana ozy famelan-keloko amin'ny sabotsy izy dia sabotsy tamin'ny dimy maraina izy nitapitra ny ainy efa vita ny fanapana ozona dia vita ny famelan-keloko dia alain'i jesosy izy ka izany le fanapana ozona ny tena nandrasan'i jesosy tamin'ilay capuchon feno lalomainty be satria zareo taranaka ropo sampy eny atongona zany zany mbola tena ozona tapana dolo efa niezaka moa za fa ranao foana satria le hitanao eny atongona zany misy an'le doanina ndretsiany sy andren-danitra any mandeha ny dadany manao sorona kolambena mandasahadra izy zany ampianariny zana ny tanàna andreo dia makany isaka alamady zany nazazao rehefa tany fanao fanapana ozona moa efa mandeha foana fibabanitra an'izao satria tena misy fetraka ny ratsy be dia izay riavina zany tiako fantatsika hoe jesosy zany ao antsika efa manaradia azy tsy fohy novelany afo be zany tsika tsy manaezaka foana izy zany na dia efa malemy firy anao mandrapa hoe tena vita fibebana tapaka ozony tsika riavana dia samy zany miezaka manake fa tsisy anirany afo be zany fa samy ny an-danitra daholo izay daholo ny fandritsika dia nytiako anontany amin'ny pastera nareo pastera mararaha zany izay zany ny toerana misy anay eo amin'ny tanàna misy adivory dia le tanàna misy anay io misy sangam-bato anankitelo eo amin'ny vavahady anankitelo nakiray vavahady nakiray tena ampopy misy tia popy dia eto le sangam-bato sampy dia misy taona teo ohatra vaingakaingana tsy hainay fa voamarana be le matsaka like izy dia misy raha latsaka teo dia hoe misy manao sona zany ve eto dia ny anankiray zany amin'ny lalana samy vavahady lalakely eny elakelan-trano moa zany le izy miala amin'ny arabe izay nytaniko zany le ozona tapahana amindray zany amin'ilay adiboriko io fa zay zany tena ao anatin'ny adibory misy anay dia tia mbo fantatra zany ray aman-dreny zay zay zany saotra tompo ono nareo monga saotra toko misaotra betsaka ny eny nareo monga tsy fanamena photocopian'le ody amin'ny adivory izy zany mbola tsy nahazo an'izany photocopie zany atsangana ny tanàna ay nisy taona efa nameme an'izay tsika reto avy ny ody amin'ny adivory reto avy ny ody amin'ny trano reto avy ny ozona tapahana amin'ny reto any reto zao natao tsy vitantsika ntsony zao manazava an'izay zay satria fa midimy latsaka fa manentana anareo foana amin'ny heriny amin'ny telo averiko amin'ny heriny amin'ny telo vao mandeha ny direct amin'ny Facebook fa mahatramin'ny rokatra amin'ny telo anisy vidéo etiko satria misy vidéo zay tokony alefa zay tsy tokony hoe no amin'ny tambazotra serasera noho izany zany raha te ahita ianao na te hanarika tsy hoe fitiavako anao teo aty fa tsy azo atao mihitsy mandefa azy amin'ny tambazotra fa azo ny olona toriantsika satria ho hitanao ny heriny à distance manahoany zany doany zany rehefa tratriny à distance dia aseho sary eo mihitsy zao mivokatra zao ny zavatra hita dia misy vidéo hatramin'ny adiny ray eo
zany hoe raha tonga ianao zany am'rokatra amin'ny telo petaka zany ny Facebook amin'ny telo ora de tsy afaka maneho sary tsika fa tonga de mitoy ny fampianarana noho izany a ny Zoma Fanavaozana sy Fampiharana de tsy voatery foana hiteny amin'ny radio zany za zao androany a nakatady mpanotra kely de zay na tonga natara de lasa tsy afaka niteny tao amin'ny radio de raha ohatra zao nareo tsy neny radio a de raha ohatra nanantenana hiteny zao nareo vao akaty de misy olo tsisy avy androany zay mahatonga am'te fa tamin'ny maraina mino fa tamin'ny Otsoa mety nisy niteny an'izay hoe misy Zoma satria nafarako an'zareo mba teneny hoe misy fa tsy maintsy mampilaza ny latsinainy raha tsy misy ny Zoma hoe tena tsisy ny Zoma latsinainy ariva amin'ny 5 a eno tsara ny fandarana zay ahafanareo maheno an'le izy takariva amin'ny fampizara amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 a na ny talata manomboka amin'ny amin'ny 2 mandraparivo ny andro hatramin'ny 7 a ao foana na ny Zoma maraina de io zany nareo maheno hoe misy ve ny Zoma Fanavaozana ny compte Facebook raha le anahy manokana de le Alain miaramila ny Kristy iny any sariko manao mangamanga nisy compte nisy mipirate zay de nisy namoaka sary vetaveta zay de efa nisy mibloqué nefa tamin'ny roa taona angamba zay efa tsy miasa tsony iny efa tena tsy maintsy mibloqué na tanteraka fa tsy hita mihitsy ny namerena anazy fa le sariko manao akanjo a no any raha sendra mahita ny compte koa nareo fa androany ray zao nisy olona vehivavy mangataka MP de hoe enao ve andefasana film mamafatsy atao kinina koa zany tsisy ilaivako an'izany de gaga hoe ahoana moa natafiditra anazy eo aminatiny compte kay moa zany mangataka eo izy ami de lasa enao moa ve ahita tsony izy fa de natao confirmer daholo zao rehetrarehetra zao a de angamba anao sivana kely aloha tsika tsy hoatsy de eto zany de efa mandefa mialoha ze compte rehetrarehetra ao amiko a ka tsy activé zany hoe tsy nisy commentaire na tsy nietsika mihitsy le compte a de tsy maintsy alako ao amin'ny compteko de ny compte rehetrarehetra zay mandefa sary miboridana de tsy maintsy alako ao amin'ny compteko raha ny sarinao koa zany eo amin'ny compte misy anao a ka hitako mitanjaka de anivana an'izay satria misy olona zao a 1200 nijereko maly ariva tsy tafiditra zany hoe manirihitra aminy efa tsy tafiditra 200 olona de tonga nareo de manao suivi fotsiny a de afaka miditra ao anatin'le compte de tsy maintsy anala zany aloha mba afahako miconfirmer satria efa fenony anany amia de tsy maintsy anala an'izay a noho zany zany tsy hoe maniry anareo fa tena maniry akolaka eny hoe le fitenenana fa raha ao anatin'le compte ianao zany ka tsy manisy ina moa filazandreny rahalago réaction moa zany filazan'iny raha hoe tsy ina moa filazan'izay hoe tsy manetsika tsy ianao zany sady tsy mijery a tsy mizaima tsy manisy hoe inona de normal zany mety tsy miintéressé anao zany la inona moa le compteko de normal be tsy maintsy anala fa le olona miintéressé any a no alefako anaty satria mba tiako hiparitaka le filazantsara maniry fiarah-miasa aminareo a araky nefa mahazatra hoe mba publienao a reny compte rehetrarehetra reny manana compte zao pasteur Miora pastminy anarany mandefa vidéo izy manana compte pasteur Mamilalaina iraka Mamilalaina mandefa koa izy de reny mba partagenareo manana compte Herlanto a etsy amin'ny moa Andavamamba de mandefa toroteny eo izy raha latsika koa zao na de anivelany ary izy koa pasteur any Ambomahitsy de mandefa ao izy a reno mba atao zay de partageo reny tena aloha zany tambazotra fenotsika tenin'Andriamanitra tena zay misy fenoy ny laingany devoly zany a azonareo atao zay be de be satria nareo 30-40 secondes a de mba azonareo fenona koa zany rehefa mandeha zay a sora tomboka zay mba fiarah-miasa mino fa mazoto ianareo iara-iasa aminay a anaparitana ny filazantsara de ivavaka ho an'ny mpanala fanadinana soanareo sy asiana distance zay angamba meko amin'ny pasteur ny aina de sady mamarantsika rehefa aveo raha mety angamba ho faranantsika ny eo amin'ny onjapeo satria amin'ny 10 efa tokony mandeha ny inona moa ny fandarana manaraka misy fandarana zay amin'ny onjapeo de misoratsika rehetrarehetra atao amin'ny radio a afaka matovozotsiritsa amin'ny 10 de afaka manapaka ny ao amin'ny radio a fa ny a distance amin'ny mpanalabaka azontsika atao na any an-trano fa itsika eto toerana kosa mba tombonao atsika anatanteraka zany tsika zao a ny a distance ao amin'ny tokantrano mety tsy manalabaka daholo ianareo fa manao distance ny any amin'ny tokantrano ny mpanalabaka zany a de ny azy ny ataony distance zany a de ny any amin'ny sekoly a analany a sy ny valina baka mba angatao Jesosy mba tena marina ny voakany a fa tamin'ny andronay fa tsy tamin'ny anareo zao tamin'ny andronay tena misy mividy mihitsy ny noty zay tamin'ny andronay atao amin'ny teknika tamin'izany a de mba angatahany Jesosy ny am'izao aloha minoko fa mety tsisy an'izany fa tamin'ny andronay tena nisy nalaza mihitsy zany a de angatahana mba Jesosy mihitsy niasa hatrany amin'ny jury rehetrarehetra any a zay angamba aloha ny anjarako le amin'ity androany ity samy mahereza daholo sora tompoko a de tapahany eo ny any amin'ny Facebook rehetrarehetra tahiny Jesosy Kristy
makatsitraka amin'ny manaraka indray veloma tompoko